amin'ny azo antoka indrindra ny fiainanay satria mialoka eo ambany elatry ny tsy toy izay. Androany Jesosy tonga izay ametraka anao eo amin'ny seza fiandriananao. Tonga izay Jesosy hanaja anao. Tonga izay Jesosy tia anao. Tonga izay Jesosy hametraka ny fiandriananao ho tapony avo indrindra eo amin'ny fiainanay. Raiso ny fideran'ny olonao ndao asandratsika ny tanantsika, ndao ahofahofantsika any amin'ny lanitra ny tanantsika. Aoka tsy hipetrapetraka fotsitsika androany foaziny ao anatinao. Sokafo ny vavanao, asandrato ny fiderana, atao fety fiambofana ny fonao. Mirafirambavao an'ilay mpahary anao. Mirafirambavao an'ilay tompontompo sy mpanjaka ny mpanjaka. Misandrata Jesosy raisy ny voninahitra fa ianao rery no Andriamanitra mandrakizay. Aroka ny oelika sy ny lelaendry ny ara-iainga. Tompo ianao miangofan'izao rehetra izao.
Jesús atukanay ny fotoana androany. Atokanay tsisy na dia segondra ray very ary Jesosy. Fa hisaotra anao izay. Hanome voninahitra anao izay Jesosy. Tonga eto izay Jesosy hanatitra fisaona. Foravoravo no entina trianao derana ny anaranao. Saotra Jesosy ny amin'ny fitondranao rehetra. Saotra Jesosy ny amin'ny fitantananao. Ny amin'ny hoavinay. Misaotra fa fantatra efa eo alohan'ny fandresenay. Ka ninina ady hatrehana Tompo. Sy tsy maintsy ho lalovana dia efa fantatray. Fa Jesosy ilay kapitenay no mialoha lalana anay. Azo antoka ny fandresena. Ka androany Jesosy raha milatsaka ny ranomasonay. Raha mibitabitaka ny atin'ny fonay Jesosy. Dia tsy noho ny amin'ny tahotra na ny tevitevy. Fa noho ny fifaliana fa velona ny Andriamanitra ivavahanay. Ary saotra sahady izay Jesosy. Misaotra Jesosy. Saotra ny amin'ny fiainana tsirairay avy. Saotra ny amin'ny isa-tokantrano Jesosy. Misaotra ny amin'ny asa fivelomany tsirairay avy. Misaotra Jesosy ny amin'ny fifaliana sy ny fiadanana. Izay katsahin' izay tilisa fatratra. Nefa omenao maimaimpona ho an'izay tianao. Misaotra Jesosy. Misaotra Jesosy.
Beside
Mati wai
Tsikitiaka mafonja Jesosy ary dia samy mahazo toerana azafady. Tonga amin'ny fotoantsika amezana voninahitran'i Jesosy mandroso bebe any. Tain'i Jesosy mitodika ary kely angamontsika. Dia tantara hoe inona ny zavatra nisy dia inona ny tsapanao? Voninahitra ny dia ho an'i Jesosy irery ihany. Raha niala teto tamin'ny herin'ny anankiray sabotsy anankiray riny dia mbola tao anatin'ny hafaliana, tao anatin'ny ohatrany hoe ao anatin'ny tontolon'Andriamanitra mihitsy indrindra tsapako mihitsy le hoe hafa le miara-miaina eto sy ny tenin'Andriamanitra. Dia novovoaka teto ay le telefona ka zany efa mandeha foana hoe misy zavatra ny ambanivohitra, misy zavatra fa za tsy nahery mihitsy. Dia mivovoaka teto dia inona ty appel be dia be ty. Dia teny an-dalana moa tany an-trano vao tena hitako le izy. Dia teny an-dalana zany dia jerevako le izy dia nisy appel avy any ambanivohitra. Dia niteny hoe tongavinareo aty fa lasa ny mpiasanareo, lasa tsisy olona ny tanàna hozy izy. Dia mivadika moa tonga dia niteny hoe andao andeha fa tanàna zany efa tsisy olona, tsy fantatra tsoa izay zavatra mitrano ao. Dia osaka aza migoropaka fa Andriamanitra dia mahay zavatra rehetra ary mahafantatra ny zavatra rehetra. Fa tao anatiko zany dia tsapako le Andriamanitra hoe aza manana inona fa ambarao ny fivavahana, fonana, fisaorana izay rehetra ilainareo na amin'inona na amin'inona. Izay tonga dia tenin'Andriamanitra tonga tao amiko. Dia noho ny efa avy eo no tonga le teny an-dalana zany parapatonga aty any an-trano aloha. Dia hoe andao andeha aza mikoropaka fotsiny fa alao atao satria izay tsy maintsy manao alafindroa ndray aty anana izay mivady rery dia niany koa zany eny ambanivohitra izay no mikarakara azy. Dia noho ny efa avy eo no fa tonga teto izay dia natao aloha le sakafo nohan'ny biby rehetrarehetra tato. Dia efa tamin'ny anina dia nandrahoana ny sakafo dia niny sakafo noho ny efa nandeha. Dia noho ny efa avy eo
no tonga tany zay dia niteny hoe zay vao nalaiko ilay telefona dia ozy izy hoe mpiasa anareo tsy ato anina dia mivadiko zany fa misafolia fotsiny izy le entana tokony entana raha tsy voaraitsy anina dia zaka aza be fanahina fa Andriamanitra ny foany Andriamanitra ninina amin'ny zavatra mitranga amin'ny fiainana dia noho ny fotonga tany zay dia ozy izy hoe lasa tato ny mpiasa anareo izy lasa ny daholo ny bitro sy ny akoho izy fa ny ombony najanony tao dia soran'Andriamanitra voninahitra ho an'i Jesosy rery ihany fa nisy olona anankiray izay ohatrany hoe mba olona tokiana izay no nataony tao dia nasiany hoe za ozy izy andeha voanetsena izay ozy izy fa andeha avoainy ny omby dia hoe zany manao zavatra avoainy omby izy dia navoaka ny omby dia no tonga tao zay dia izy tsy mivoaka n'ilay vavahady tarehinana tary fa tary amin'ny sisiny tary izy nivoaka satria matahotra ngamba amin'ilay hoe akoho miherina satria misy olona vao ambadika eo dia iny zany ny zavatra nitranga dia ny zavatra hitako hoe misy zavatra tsy ampozinao eny amin'ny fiainany fa ny zavatra tsapa dia le fiadananao anatinao rehefa miaraka amin'Andriamanitra ianao miaraka amin'ny teniny ianao tena hoe tonga nofo ao anatinao iny teniny iny dia tsapanao hoe mahery Andriamanitra ary tsy mamelanao rery izy ninina zavatra nitranga fa le zavatra misy zany ohatrany hoe tonga dia namita vahaolana foana izy hatrany hatrany voninahitra anao antodiny tsy kiteka mafan'i Jesosy fa mampitoetra amin'ny fiadanana ao anaty ny teniny izy taty boko voninahitra ho an'i Jesosy hanome voninahitra an'i Jesosy fa tena mamaly ny toetra nisy fotoana nitsory vavolombelona teto aminareo le nisy nanao agression le nisy nanendaka le telefona dia tamin'izay tena hoe averiko kely hoe tao anatiko rehefa lasa le izy dia tsy nanam-potoana ho tezitra tamin'ilay olona fa tena tonga dia teo ny ihany dia ni-intercéder ho an'ilay olona teo amin'i Jesosy mba ho famonjena anazy dia ny tena nampalahelo anahy fotsiny tamin'ilay very le telefona le fahafahako mihaino toriteny manao étude biblique note rehetrarehetra kely raisina zany izay mba révélation kely azo lasa tany daholo ny tonkiram-panahy lasa tany daholo dia izay fotsiny tena vesatra tato anatiko dia ilaiko amin'ny asa kokoa moa zany le telefona dia izao ny fomba fiasan'i Jesosy tao anatin'ilay izy nisy olona simba ny nanana telefona zay zany izy mitovitovy amin'ilay telefoniko mihitsy dia simba le izy dia mila namboarina dia lafo be manamboatra an'ilay izy satria atao hoe million kely ihany manao an'ilay izy dia farany moa izy tsy nanana patience hanamboatra fa nameny anahy zany le telefona maty tena telefona maty no nameny anahy maty écran maty tactile dia rehefa nanontany mpanao anazy dia tena lafo be tokoa le izy dia izy moa zany nahazo vaovao dia tety amiko foana io telefona io dia kitihana dia tsy mandeha dia mbola tsy tafahoana tamin'ilay olona namboatra mihitsy satria hoe tsy isy budget anaovana le izy zany tena marina dia tonga fotoana anankiray dia ohatra nisy tena nécessité be le izy dia nisy vola ihany tao amiko fa vola raha ny tokony ho izy tsy tokony ho ampiasaina amin'ilay anamboarana le telefona fa nisy fahatezerana sy impatience tato anaty zany ohatra ny hoe tena nila be an'le izy tamin'io fotoana io dia nandeha nandray bus dia andeha efa fanao fotoana tamin'ilay olona hanao an'ilay telefona dia rehefa tao anaty bus amin'izay dia vanginy Jesosy ndany ianao mody dia teo zany dia andeha hody dia raha vao miteny ohatr'izay Jesosy dia tena nanapa-kevitra dia nidina dia nivavaka koa hanala an'ilay fahatezerana dia tena nampianatra Jesosy hoe tsy mahazo mandray décision anaty fahatezerana sy fahataitairana zany fa rehefa miteny Jesosy dia mila mandeha mila manetry tena manaraka an'izay teny izay dia tonga tany an-trano dia ny tao anatiko hoe averina atsatoka indray le telefona zany mba tsy hoe ho apla mba zay fotsiny ny azoko hoe atsatoy le telefona dia natsatoka le telefona dia mandeha somatsara tsy nisy olana nefa telefona efa ny abandona ny telo volana io telefona io velomina tsy mandeha dia tanjobily ty taony ty
dia ny lesona nampianarin' Jesosy tao anatin'ilay izy mety hoe zavatra kely a voalohany indrindra aloha tena mahita ny detay an'ny fiainantsika Andriamanitra ary tena se soucien ireny indrindra raha misy tombony ho an'ny fanjakana. Faharoa tena mamaly ny toetra raha afaka tezitra fosy Jesosy hoe aza manota rehefa tonga ny tenin'Andriamanitra manintsy antsika dia na dia mafy be ary ilay miverina dia aleo miverina fa ny any amin' Jesosy any ny azo antoka. Epargnetsika amin'ny fotoana anekentsika ny sitrapon'Andriamanitra raha tokony nandovola be ahy zany a dia mety tsy hay izay tohany raha hoe nampiasaiko tamin'ilay izy ilay vola noho ny tsy fihainoko ny fanamasina fa hitan'i Jesosy ilay tsy ny considéreny ilay tezitra fa ny considéreny ilay nanetry tena nanaiky ody dia nataony nandeha ilay telefona ho an'i Jesosy nifonina. Tsikitehaka mafy ho an'i Jesosy fitsony vavolombelona manaraka fa fandaminana kely a engavintsika izay misy toerana malalaka aty anatiny dia mba somary mikisaka kely aty dia mba asiana ambasadoro mampiditra an'ilay olona fa somary betsabetsaka ilay olona nefany a tsy tafiditra azafady mba fenoana ilay banga aty zany dia miditra aty anatiny tsika eny tompoko misaotra tompoko. Ho an'i Jesosy ny voninahitra tsara loatra Andriamanitra. Ny tao anatin'iny fotoana iny a tao anatin'iny fotoana fifadikanana sy fandinihan-tena fiverenana tamin'Andriamanitra dia za manokana tena nahatsiaro hoe ny tsikafony ohatran'ireny tsikafony ireny nareo ny tsikafona any ambany any dia misy fotoana izy miakatra dia feno tapoka masay dia mivoaka ery dia tena ohatr'izay nanaovan'Andriamanitra na ka nisy talohan'ny fifadikanana mihitsy ny talohan'ny idirana tao anatin'ilay fifadikanana sy vavaka dia nisy situation tranga tao aminay nisy zavatra very zany tao an-trano efa taona maromaro efa 12 taona angamba nanaovanay an'io asy io tsy nisy zavatra very mihitsy tao na singany anankiray ary fa tamin'izay fotoana izay dia nisy zavatra very dia ikizy rehetra miaraka aminay miara-miasa aminay ao nefany dia tena hoe izay mivady zany tena mianatra an'izany hoe tena asehoanay amin'izareo hoe izay matoky anareo matoky izay dia tena hoe izay zavatra nampianarinay an'izareo izay tao anatin'izay 12 taona izay tena hoe hitanay nataon'i Jesosy tena hoe hitanay ny ainanay sy ry zareo dia tamin'izay fotoana izay dia nisy an'izay zavatra izay dia tena hoe tezitra ary reto tena tezitra dia tena tezitra tsy mbola tezitra ohatr'izany ahako hatramin'izay dia lasa nisy fiantraikany kely moa zany le izy teo aminay mivady dia rehefa avy eo tao anatin'ilay fatezerana nefany dia tsy mahazo aina ihany misy hoe tsy mahazo aina ao anatiko ao fa mbola tezitra be foana dia nandeha amin'izay ny fifadikanana sy vavaka dia ny andro voalohany aloha dia mbola mety ny andro faharoa amin'izay somary sahirakirana satria na andeha anatona ny tompo ary satria mbola atao ilay fatezerana dia na dia andeha hiteny ary na ilay vavaka atao ary tena tsy hita tena tsy fantatra mihitsy hoe inona ary satria ohatrany hoe mitsara velatsia eo anatrehan'Andriamanitra dia tena menatra dia misaotra moa fa tsika men'Andriamanitra mpiara-miazakazaka men'Andriamanitra ray ara-pinonana men'Andriamanitra vady koa vady endry vady matahotra an'Andriamanitra dia reny rehetrarehetra ireny ampiasain'Andriamanitra daholo hoe mamerina mampianatra miaraka zany hoe miverina ao amin'i Jesosy dia tsy teo moa pasteur nandritran'izay nisy herinandro izy tsy teo fa za reriny tao an-trano dia za zany tena le fatezerako tamin'le ankizy dia na dia eo na amin'izareo ary dia tsy tiako hitanareo lasa nisy fankalana tao anatiko ao izay ilay fandriky satana dia lasa nisy fankalana dia zaho tsy resaka amin'ireo zaho tsy hanome fitaovana ampiasain'ireo zaho tsy hijery ny entana vitan'ireo zaho tsy rarahan'ireo tena zany mihitsy ny teneko dia tena tsy nirarahiko mihitsy ry zareo mandondona dia tsy vahako nefa tsy izay Jesosy dia tena hifonana an' Jesosy tompo dia farany nandondona tao ry zareo dia sokafako ihany dia rehefa sokafako dia
zavatra tsy netindray no ny tantarainy anaty teo hoe nangalatra ony anina ony tanareo fa mpitorotoroka teo zany zareo hoe zao madama ohatr'izao madama misy zavatra ohatr'izao indray nalainy anina dia virina indray le fahasorenako hoe efa zany ihany ve no nataonareo dia mbola zao indray dia za zany tsy namoa varavarana mihitsy hatramin'izay tsisy nina fa vao nisokatra indray le varavarana dia ry zareo nanondrana indray masiko le izy ay le izy zay le hoe natsikafin' Jesosy ay zany tian Jesosy namboarina dia teo aloha dia mbola nitabataba tena mbola nitabataba dia vita amin'izay le izy dia ny zavatra nahagagana rehefa nitabatabandrareo dia nekely ny feoako tsy nahatafavoaka feo tsony dia tsy voalazako tsony zay hoe zay e sady tena tsy ohatr'izany akory ngamba le feoako fa tena ohatrany hoe zay tsy fantatra e dia tena hoe tsy nahateny fa voanikatona le varavarana dia maheno an Jesosy hoe makanisy eto amiko avidy ary zany anome fitsaharana dia tsy tonga akory tsy tonga teo amin'ile toerana anankiray tena hoe eo foana zany fanatonako an'Andriamanitra fa ohatrany hoe tonga dia nitaraboka fotsiny teo dia tena ozy montsy an Jesosy hoe Jesosy sorena tezitra fa tsy tiako tsony zany tsy te hiainan'izany tsony Jesosy dia zay mivavaka nataoko fa tena henoko hoe ny zavatra nasorin'Andriamanitra tamiko dia tao aorianan'izay tena hatramin'izao dia ho an Jesosy ny voninahitra ary za mino hoe amin'ity taona ity taona jubilee année de grâce dia ny santariny an'izany sahady tsy zarery no ataony an'izany fa tsika tsirairay avy raha nandeha zay dia napetraky ny tompo tao amin'ny pasteur ty teny ty hoe tsika ozy izy mahagaga fa rehefa hijoro amin'ny toetra dia tsy misy mijoro vavolombelona amin'ny toetra hoe za olona sorena dia za hoady sorena tsony ohatra hoe fiavina vonana dia za tsy niavina za le olona mpifosafosa olona dia tsy mifosa tsony za le olona be felonana dia fa rehefa hoe sitrana ihany rehefa hoe namela heloka dia fitahiana ohatr'izany fa androany Jesosy manomboka eto Jesosy amin'ity taona ity Jesosy tia hita tia hitanao hijoro vavolombelona amin'ny toetra araka ny teneniko tamin'ny pasteur sandratra hoe sarotra be le izy fa ho an Jesosy ny voninahitra satria tsy toy izao ratsy Jesosy halleloia halleloia amarana antsika ny témoignage androany dia raisitsika ny rahalahy pasteur Sokrata halleloia voninahitra ho an'Andriamanitra rery tsy hoe ilaharanay le izy fa miverina ao anatin'le teo mihitsy le zavatra teo samy mijorominy anazy en fait tao anatin'le situation zany talohan'le tsangany le zavatra aloha dia nisy partage ny pasteur Jao teny hoe vérifieo mangirana avy ny trano vérifieo rehefa voakosika avy ny trano vita avy ny asa vérifieo dia zay tsy nanao an'izany mihitsy fa tonga avany le mpiasa dia hoe zao vitako dia alongo karamana zao vitako dia alongo karamana tena tsisy vérification mihitsy nefa le tenin'Andriamanitra tena enta ty anaty mihitsy hoe tena tokony manao an'izay zavatra zay dia mitsanga amin'izay le situation dia za zany tena mijoro vavolombelona no le tena jubilé tena mahazo an'izao dia Jesosy fa ahoana zany témoignage ny olona zany nenay very nenay zavatra very dia tena nanontany tompo inona dia tonga dia nirapelona misy tenin'Andriamanitra tsy nakataovinao ay le vérification tsy efa tokony natao dia taorianan'izay zany tena nandray mesure mihitsy hoe nalamina ny fomba fiasa hoe zao ny fomba fiasa dia misy zavatra napetraka ohatr'izao dia zay moa natonga fifamalina za koa tamin'izay tezitra tena voavazavazako tena voateny mafiko mihitsy voateniko mafy izy satria misy zavatra nalamina zany dia mbola dia tena hoe isorana ny tompo hatramin'izay atao hoe 3 taona vadina mivady zay vao nanao premier pas mifona taminazy tamin'izay fotoana izay satria tahoana voninahitra ho an'Andriamanitra rery any satria izy nanomboatra dia satria tena hiditra ao anatin'ilay fivadikanina tena ozy hoe tena hoe Jesosy tena tsy mety zany toe-poko zany raha tena hoe tsisy fivadikanina vita tonga dia izay marina hoe tena tsisy nefa za tena ao anatin'ny tena efa niomana hoe tena hoe misy zavatra vaovao ataonao amin'andro Jesosy tao anatin'ity fivadikanina ity tena nandritry ny herinandro efa niomana telo andro talohan'ny fivadikanina zany fa tena ozy hoe ahoana Jesosy tsara amby 12 alina foazoko zay tena tsy mety ao za tsy maintsy mifona amindreo fa ohatr'izao fony zay mifona teo halleluia
rehefa atram'izay izy a rehefa ohatra hoe miady zay dia za ohatra mijanona any amin'ny salon any dia any mipetraka dia manatiny izy dia fa tamin'io indrepandea no ny fona no tena hoe nanomboka teo a mijany hoe zananao 20 taona fa tao anatin'ny 20 taona zay premier pahavoalohany dia misaotra an'Andriamanitra fa vita somatsara ny fivadikanana tena hoe tena nahafahan'ny tompo nanamboatra nahafahan'ny tompo tena hoe misy be da be ny zavatra namboarin'ny tompo ny esorony nandritry ny fivadikanana fa raha le toe-po talohan'izay dia zéro dia tena zay reto tena ny mpanompon'Andriamanitra mety hoe le izy tsy tenin'Andriamanitra hoe tao amin'ny baiboly ohatra hoe vérifie fa zay ny tenin'ny pasteur Jao tamin'izay vérifie ozy izy voakosika tsara ve ny trano dia mangirana ve afaka ve ny ery dia za tena naheno hoe tena mila manao an'izay fa ohatrany tsy nasiana sira mihitsy izy tao nitrangana izy taterina hoe saika nimba ny fiainam-pana zay vao tonga zay niantso amin'ny pasteur Jao tena zao ny fahavoazany pasteur ao tamin'izay dia voninahitra ho an'Andriamanitra fa tena hoe hatramin'izao zany a tena tompo manamboatra misy mpiasa tonga dia fantatra hoe misy mpiasa manao kototo dia tonga dia mijanona ho azy satria mialohan'ny natongavan'le jubilé tsy maintsy arovana aloha izay fiarovana rehetrarehetra voninahitra ho an'Andriamanitra rery ihany ndao tsika hitsangana ndao tsika hisotran'i Jesosy ary ny amin'ny zavatra nataony teo amin'ny fiainantsika tsirairay avy teo amin'ny fiainam-piangonana tao anatin'izany nampitoeran'i Jesosy ny fiadanana tao anatin'le taty voalohany a teo koa ny famatsiana ny taty bobo tao anatin'ny vokatry ny famoahana toetra tsara izay takian'Andriamanitra amintsika tsirairay avy fa rehefa omenao ny toetra tsara tsy maintsy mamaly Andriamanitra tsy maintsy mihetsika Andriamanitra dia Andriamanitra mamelona telefônina zay efa maty efa tsy nampozina intsony ohatran'le témoignage maly a 3 taona efa hoe miositra bôma foana na mafana na mangatsika dia miositra bôma fa nakivy ary izy tsy nanantena intsony dia naverin' Jesosy dia nivelomin' Jesosy koa ny telefônina ny taty bobo dia ndao tsika hisotran'i Jesosy ny amin'ny nanovan'ny toe-pontsika tsirairay avy tena hoe Jesosy reto mahay manova fo a Jesosy fa mila ny décision anao fotsiny hoe Jesosy a tsy tiako ty toetra ty a asory amin'ity a dia asandrato ny tananao fa izy ny ao ambadika izany a dia isory ny anarany indray amin'ny anaran'i Jesosy mankasitraka anao zay misaora Jesosy a ny amin'ny fahatoniana apetraka ao aty anatinay tsirairay avy misaora Jesosy fa tsy hisy fiarovana tsara ho anay akoatra ny eto amin'ny fanatrehanao sy ny fiombonana aminao misaora Jesosy a fa rehefa mamoaka toetra tsara zay dia manohana anay ianao misaora Jesosy fa na zavatra efa tsy apozina intsony ary efa tena hoe maty sy ny ekenay indraindray hoe tena fa zay mihitsy misy anay dia mitranga ianao mipotra ianao ary mamelona an'izany satria ty taona ity dia taonjobily misaora Jesosy ny amin'ny fiovantoetra ny fahatezerana miala ny fahasorenana miala ny toetra ratsy maro samihafa miala misaora Jesosy a fa ianao mametraka etaeta fa zay manome décision dia esorinao zany amin'ny anaran'i Jesosy a averinao any aminao ny dera sy ny laza ary ny voninahitra ray sy ny fisaorana mandrakizay a ray tsy toa amen andao hitiaka mafy a tirantsika amin'ny fandarana manaraka Alléluia Alléluia mahazo toerana vetivety tompoko ndao tsika hivavaka ary ray masina tsara indrindra amin'ny anaran'i Jesosy a misaotra sy manome voninahitra anao zay ny amin'ny lehibe ny fitiavanao sy ny fahatsaranao lehibe loatra amin'ny famindram-ponao dia velona tra-pamonjeny zay afaka miatrika izao androandroany izao a tantananao sy ny fimbinao ihany koa zay ary nitahinao manokana dia tonga eto amin'izao toeran'izao amangy indray ianao a hiteny indray ianao misaotra Jesosy ny amin'ny fitiavanao a misaotra ny amin'ny alehibeny zany fitiavanao zany anao voninahitra mandrakizay a amen amen dia mbola faly miarabantsika na vita ny fifadikanana tompoko arabaony akaikinao a arabainanao na vita ny fifadikanana Alléluia 12 andro le izy tamin'ity hoe a zay ohatrany tsy misy idirany mihitsy amin'le 2 andro tsy le 10 andro a fa izao a zay tenenin'Andriamanitra ny atao hoe amen manao zay tenenin'Andriamanitra sy manaraka ny fitarian'Andriamanitra dia aza mora tezitra be farafaratsiny a tezera faza manota Alléluia tamin'ny fiandohan'ny taona zay ny mahatsara an'le izy hoe Andriamanitra dia tonga aloha foana mamangy antsika mialoha foana Andriamanitra ohatra ny témoignage ny Sokraty teo zao namangy aloha Andriamanitra miteny hoe manova vérification dia miteny aloha foana Andriamanitra tamin'ny fiandohan'ny taona zao dia niteny tampanompon'Andriamanitra ny tompo hoe taonany jobily tia taona 2024 ty miteny meloha izy taon'ny jobily fanavotana fankasitrahana
fahasoavana ny gadra afaka madidio ny miasa amin'olona azo fileovana ny manana trosa ho afatrosa fafanadolo ny fahotana rehetra amen amen dia samy ny hainy tsara daholo ny tsirairay avy dia samy nandray ny tandrify azy dia samy efa nisaitsaina n'izay mety ho fataterahana zany sanareo tsy mba nieritreritra an'izany za aloha tonga dia misaitsaina rehefa ohatra nirena hoay zao ohatra mifanandrify be amiko zany zavatra lazain'ny tompo zany ty any dia tanteraka ty fa ho ampakamarô a tonga dia izy ray manontolo raisiny daholo ana daholo zany tanteraka amiko daholo zany amen amen nanomboka tamin'ny 15 ny volana janoary indray tsika dia niditra tao anaty fivadikanina ny fidiranao anatin'ny fivadikanina tsy hoe mba hatanteraka n'le taona jobily za tena hifady anina tena ataoko tsara ty mba ho tanteraka amiko le taonany jobily tsy izay le izy fa zay tenenin'Andriamanitra tsy maintsy tanteraka ho ataony fa zao miditra ao anatin'ny fivadikanina ianao a hanamboaranao ny tenanao tany amin'ny 4 andro voalohany mba ho araka amin'ny fon'Andriamanitra ianao 4 andro faharoa jery ny asan'Andriamanitra 4 andro fahatelo banjina an' Jesosy feno ny zavatra rehetrarehetra ao anatin'le izy dia tena hoe miverina mijery ny momba ny tena manokana ny ao anatin'le fivadikanina manitsy ny zavatra tsy mety rehetrarehetra ny zavatra mahavariana dia zao rehefa ao anatiny io a rehefa tena vonina ianao ny anitsy vonina ianao ty a Jesosy a tena zay tsy metimety rehetrarehetra tena ho amboariko daholo eo anatrehanao a dia mitrangatrangy eny daholo le zavatra tsy zakan'le tahiry nantitra be tany taloha tany mitrangatrangy eny daholo mivoaka daholo le izy eo vao hitanao ary mahagaga fa rehefa miderapy kely vao hitanao hoe mila hitsika le direction rehefa mitranga le izy dia hitanao hoe tena ty mila hitsy ty mila amboarina ny feoako mila ahena ny fomba fiteniko mila atao somary miadana alleluia satria ohatra misy fotoana ohatra mivazavaza tamiko zany nefa ny ohatra ny efa tsy denanao an'izay tsony satria efa vonina ianao ny ova dia mila dia atranga mihitsy le zavatra mety mbola tahiry kely any anaty any ho diovina tanteraka ahitsy tanteraka rehefa eo amin'le tena hoe eo amin'ny fahavononanao dia avoaka amin'ny fanamasina moramora ny dossier rehetrarehetra ny zavatra mahafinaritra fotsiny dia zao a tsy tonga dia miara avoaka ny daholo ny dossier rehetrarehetra fa sarotra be mitraité azy raha ohatra ka tonga dia dossier ray taonina be mivoaka eo fa avoakany page par page eo misy pejy anankiray way gomainy ty ahitsy ty a le blanco aloha tsy isina blanco fa mbola tavela ao ambany eo le soratra a fa gomio mihitsy le izy alleluia alleluia zavatra tenen'Andriamanitra ho tsy maintsy tanteraka rehefa nyteny izy dia fainy tsy maintsy tanteraka le izy Jeremia toko voalohany 14 ka hatramin'ny fahaenina dia 11 raha isika amin'ny 11 sy 12 fantatsika tsara io tenin'Andriamanitra io amin'ny anaran'i Jesosy manao hoe tonga tamiko ny tenin'i Jehovah nanao hoe hatra ny fony ianao tsy mbola noforoniko tany an-kibo no efa fantatro ary hatra ny fony ianao a tsy mbola teraka no efa noamasiniko sy notendreko a ho mpaminany ho an'ny firenena ary hoy kosa hozy Jeremia indrisy Jehovah tompo indrisy tsy mahay mandahateny afa mbola zaza dia amin'ny 11 a ary tonga tamiko indray ny tenin'ny Jehovah nanao hoe ry Jeremia inona no hitanao zao ary hoy za ratsakazo mahatsiaro no hitako dia hoy Jehovah tamiko marina ny ahitanao azy fa mahatsiaro a mba hatanteraka ny teniko Andriamanitra rehefa miteny dia tsy maintsy tanteraka dia tsika matetika rehefa mivavaka sy rehefa dia hoe tanteraka amin'ny fotoanany zay tenenin'Andriamanitra tanteraka amin'ny fotoanany zay tenenin'Andriamanitra fa ohatrany ahoana ary zany fotoanan'Andriamanitra zany a ny fotoanan'Andriamanitra io a nandeha hoariko kely fotsiny amin'ny hoe misy famantaranandro mekanika lehibe ery amin'ny eo amin'ny gara zao misy famantaranandro ngeda be ao hitantsika ve zany mbola tsisy teny amin'ny gara hita le izy navety andoana analakely ary misy famantaranandro ngeza be eo mekanika dia zao ao anatin'io famantaranandro io a dia feno engrenage be dia be feno engrenage kely dia zao raha vao misy banga nifin'ireo engrenage ireo tsy mandeha amin'izay loniny na tena tsy mandeha mihitsy io famantaranandro io raha misy tsy mipetraka amin'ny toerany koa ireo engrenage ireo
dia tsy mandeha io famantaranandro io ary tsy mahita zay tokony tsy mahita zay ora tokony ho marina hitranga eo. Rehefa miteny Andriamanitra dia miteny izy 2024 zao ny zavatra ho ataoko amin'ny ora 420 dia tonjobily ho anareo. Alleluia. Taona 2024 tonjobily ho anareo. Dia matetika isika miandry ahoana ary ny atateraka an'izany dia roviana amin'ity 2024 ity zany no tateraka. Ny zavatra teneniko anao dia zao reo engrenage rehetrarehetra ao anatin'ny famantaranandro io dia ny ao anatinao sy ny toetranao sy ny mombanao rehetra sy ny fifandraisanao amin'Andriamanitra. Amboary tsara reo engrenage rehetrarehetra reo, hipetaka tsara amin'ny toerany, hiodina tsara, mandeha tsara ny lera rehetrarehetra. Fa rehefa miteny Andriamanitra dia hifanojo foana ny leranareo sy Andriamanitra amin'ny fahateterahany zavatra teneniny. Amen. Dia izay zavatra izay ny zavatra mila amboarintsika sy entintsika eo anatin'ny fiainantsika. Manakaiky an'Andriamanitra foana, tsy misaraka amin'ny tenin'Andriamanitra. Io famantaranandro io dia misy notisy io. Inona moa le notisy rehefa misy tsika matetika rehefa mividy entana vaovao dia misy boky kely izay manaraka anazy dia matetika tsy jerevantsika koa reny boky kely iny satria misy karazana tenim-pirenena maro samihafa ao anatin'le izy. Dia indraindray rehefa tsy mifanojo tsara amin'le tenim-pirenena zay mba haintsika le izy dia tsy jerevantsika kory fa izahantsika atao amin'izay fahalalantsika ny montage sy ny zay fampiasana n'le fitaovana. Fa ny notisy ho antsika dia ny tenin'Andriamanitra, Baiboly. Jereo ny Baiboly, eno ny tenin'Andriamanitra, eno ny toriteny. Iny izay ny notisy amboarana ho an'ireo engrenage rehetrarehetra ao anatinao reo, mitoetranao amboarina daholo hifanaraka amin'ny sitrapon'Andriamanitra. Alleluia. Dia zao misy vavolombelona kely alohan'ny hijanonako ny vavolombelona tsy misy kely fa ny fomba filazako azy no satria Andriamanitra no manao azy. Alleluia. Andriamanitra ngeza be foana. Misy tany kely izay vidina mivady efa taona vitsivitsy zay tsy tadidiko hatraminy hoe taona firy le izy. Dia rehefa nikarakaraina ny taratasiny io dia nana problema na lalana, tsy lalana, mahazo lalana, tsy mahazo lalana. Dia nifandrirarira teo dia nandeha. Dia isaorana ny tompo fa nilamina ihany le izy dia nisy lalana dia nampidirina ny taratasy tany tsy fantatra hoe ahoana. Aiza mifandehany anontaniana mbola tsy nampidiriny ihany na olona le taratasy makary dia tany dia efa ohatrany efa tsy dia niasa saina loatra zany zay mivady hoe ny tompo mahalala n'izay heverany ny anina fa aleo ny asan'Andriamanitra ny atao dia tia toetra tia ny dilirina dia atao mangirana tsara. Alleluia. Dia nandeha tany ny fotoana nanomboka ny volana janvier tamin'ny herinandro niantso le olona niantso ny domaine fa vita ho ny taratasinareo fa mpijery izay mivady tena zany ve dia mila nyzaozao fotsiny ny taratasinareo. Dia voninahitra ho an' Jesosy nalaina tany ny taratasy vita soma tsara dia ozy hoe manomboka zany ny jobily fa ody any tanàntsika. Alleluia. Ndao tsika hitsangana ame voninahitra an'Andriamanitra, ndao tsika hivavaka misaotra tsy mame voninahitra ray amin'ny anaran'i Jesosy. Misaotra fa miteny foana ianao, mamangy anay foana ianao. Misaotra fa nomenao mpanomponao mahatoky izay Jesosy. Misaotra anao ihany koa izay Jesosy fa tonga soa eto indray izy Jesosy faly be izay andray aloha izay any an-dafy ihany fa izay indray izao. Alleluia. Alleluia. Misaotra Jesosy. Ndao tsika ite tanana mafy ho an'Andriamanitra ny voninahitra dia andraitsy antsika amin'ny mpanompon'Andriamanitra. Alleluia. Ndao moa tsika ite tanana mafy be ho an'i Jesosy ho azy rery ny voninahitra. Tiako tsika anofaofa ny tanantsika any amin'ny lanitra isotra ny mpanjaka sy tompony tompo. Ilay mahatoky feto amintsika mandrakariva. Ilay nanomentsika ny tonjobily raha tsika mifaly makasitraka azy. Tsy sitrapontsika izany na isika ny nangataka fa izy no niteny hoe ho tanterahako aminareo fa ho tonjobily ho anareo ty taona ity. Ndao tsika idera azy tsy olombelona na iza na izy no hita eto fa lay tokana mitoetra miseza fiandrianana mandrakizay. Mpanjaka ny mpanjaka sady tompony tompo miaraka amintsika isan'andro, eo amintsika isan'andro.
ataontsika merina voninahitra midera ny saotra ho azy mandrakizay mandrakizay ao fofany amin'ny lanitra ny tananao dia misaora azy amin'ny fonao manontolo manomeza voninahitra ny anarany aoko izay rehetra manam-pofinaina anandratra avy ao anatin'ny fonilalina ho an'ny mpanjaka sy tompontompo mendrika ianao amin'ny fiderana mony indrindra amin'ny fiderana avy ao anatin'ny fonay rylay mpanjaka mendrika ao anay mendrika ao anay ianao satria ianao ilay izy atrehetra izay ka ho mandrakizay zany mahatonga anay mamerina any aminao ny fahamendrena voa amin'ny fahatsarana raha misy tanteraka raha misy mety raha misy ny tsara indrindra raha misy vavolombelona mendrika indrindra nanomboka tamin'ny fiatomboaty taonyity ny lasa rehetra hatramin'izay jesosy avy aminao zany ianao rery nanao an'izany ho anao ny voninahitra sy fankasitrahana mendrika ianao zany misy mpanjaka eto androany arivo androany maraina samy manokatra ny fony anome voninahitra azy amin'ny fotsika manontolo halleluja misy mpanjaka manatriketo sokafiny fo handray azy ny fiderana no anjakany ny fahasoavany no anenikantsika izy manary ireo enta mavesatra ireo amboara rehetreo atongony misy anarana ambony anarana rehetra Jesosy Kristy mpanjakany mpanjaka What
manokana mitoetra amin'izay fiandrianana mandrakizay fa ianao ny mpanjaka anay, ianao ny mendrika eo amin'ny fiderana mandrakizay. Aoka ny anaranao rery no isandratra mandrakizay, azy izahay nomena voninahitra fa aoka ny anaranao rery mandrakizay. Natsoa izay akalazanao, natsoa izay ho fantsona, ahitany hafa fa velona ianao. Alalan'izao tontolo izao fa nisy maty teo amin'ny hazo fijaliana, nomboana teo amin'ny hazo fijaliana, nalevina ary nandresy ny fahafatesana mandrakizay. Izy ny Jesosy mpanjaka ny mpanjaka, izy la izy eritreritsaika ao mandrakizay. Fiandriana ny fanapahany, fahefany tsy horitra na horava satria mandrakizay ny fiandrianany, ary izy mpanapaka sy mpitsara ny zavatra rehetra. Izy miazona ny fofinainao eo ambavorinao mba tsy horaraka ianao. Mahazo mandalo ny ataky fa rehefa ao Jesosy ny sambo kely tsy ho vaky. Nao iorakoraka mafy be ho an'i Jesosy. Haleluia. Tea tanana mafy 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 azy. Haleluia. Voalohany a miarahaba antsika rehetrarehetra tratrin'ny taomba vaovao androany. Isa, roa, telo, orakoraka mafy anana maty. Titonty antonjobily ho antsika. Rehefa naniraka anay Andriamanitra dia nomba mpamantarana sy fahagagana, na tamin'ny fiovampo zany a, na tamin'ny fanoloran-teny zany a, na tamin'ny vokatry hita maso zany a, tena hita mihitsy ny hoe Jesosy izy mahavita azy. Ndao ity tanana mafy be ho an'i Jesosy. Tsy afaka hiampotsika hoe voafehintsika mpinoana daholo ny zavatra rehetra. Tsy a. Ny zavatra tsy ampozinao ary ny ankabeazany zavatra sehon'i Jesosy tsy ampozinao daholo. Manontaniana ireny olona ampiasain'Andriamanitra ireny, raha misy mahafantatra hoe izao no ataon'Andriamanitra rehefa avy eo, fa samy midanaka mitovy amin'ny olona tsotra mbola nandray koa na ny olona izay nampiasaina azy. Noho izany tsy mahazo mizesta mihitsy ny hoe navita ninninina na matsiary tena koa ireo nampiasaina, fa izy niditra tsetra nanao an'izany a, ho voninahitry ny anarany. Hitanisa kely zavatra vitsivitsy a, mazoto toerana. Alleluia. Vao niala teto izay ny 31 dia tao anatin'ny fotoana niproklamena ny taonjobily. Dia nisy perturbation misimisy ihany tao anatin'ny fotoana ny 31 io a, na tamin'ny lafin'ny teknika zany, na tamin'ny zavatra maromaro a, fa zao ny présencen'Andriamanitra tena hienjana nafana lehibe tao anatin'izany fotoana izany. Vehivavy anankiray a, efa maty ny rayany, dia tena hoe hoesorina manao rendez-vous amina dokotera izy ny ampitson'iny satria manaintaina marary a, tsy mahazo aina izy tonga ho fanatrehan'Andriamanitra. Nentina tany amin'ny dokotera, nitarafina mialohan'ny fotoana anaovana an'ilay hoe opération, zavatra nitranga, nandeha le ray vaovao no nataony taonjobily an'ilay raha matoa faly ery izy na mivoninahitrin'Andriamanitra. Zavatra tena impossible zany a, fa nataon'Andriamanitra zany. Tao anatin'io ihany koa nisy olona vampoatia tany vehivavy anankiray a, tena sahirana ry zareo satria tsy anasa efa mataonany maro. Vao nanomboka ny taonjobily a, vao ray izy, dia zao koa problème anarany koa problemany. Rehefa nino izy a, ny zavatra nataon'Andriamanitra tamin'ilay anankiray dia nilaza koa izy hoe manana an'izao olonan'izao isaoran'Andriamanitra ny amin'ny fiasany a, fa nitanterahan'Andriamanitra ihany koa ny azy satria izay nataony tamin'ny anankiray dia azony atao amin'izy rehetra. Halleluia. Tany amin'ny lumière ny lahady a, vita ny herinandro voalohany, dia ny herinandro faharoa zareo hiditra taonjobily miaraka amintsika ihany koa ny anao Savoie. Dia ny zavatra nitranga ao anatina fivoriam-bavaka, tonga dia nisy flash be ohatrany tselatra hita tao voan'ny fivoriana, nazava nandritra n'ilay fotoana, azo sary eny anaty kamera. Fifaliana no ny amin'ny zareo tany satria ny zavatra nitoriana tany a, fifoazana ho an'ny Haute-Savoie, dia tena niseo palpable hita maso ny présencen'Andriamanitra nandritra n'ilay fotoana. Dia zay a tonga tao Choisy-le-Roi zany, tao an-trano mipetrapetraka eo a, vavaka, dia mijoro vavolombelona ny amin'ny fisin'ilay izy, dia ao am-pandriana eo dia misy mianaka izay ny tao amin'ilay efitra. Tonga dia iny koa le azavana be tany izy io, tonga dia ny mpandeha koa dia hitanay rehetrarehetra teo koa zany a, ho voninahitr'Andriamanitra zany hoe nasehon'i Jesosy hoe eto amin'ity taonjobily ity a. Halleluia.
tany Allemagne koa nahazo fahasoavana koa mpanompan'Andriamanitra pasteur Tina hoe izy tsangany patany pasteur Tina ndao tsika tia tanina mafy eo anazy sitrapon'Andriamanitra ny atongavany eto androany voninahitra Jesosy fa efa pasteur miara-miasa amitsika izy any amin'izay toerana misy anazy any Mainz any Allemagne ndao tia tanina mafy be eo any tompo ohatr'izany koa tany Stuttgart fifaliana be ny erana tamin'ny ekipa tany anseho ny asan'Andriamanitra anseho ny voninahitr'Andriamanitra naiza zany dia tena tonjobilo atsika ity taona ity alleloia ho anao io ihany koa ny omana fa efa manomboka izy zareo ny reny zavatra mitranga taty Madagasikara hitanareo amin'izay ny tiako tenenina amin'ity taona ity aza mijery olona zany tsy pasteur Rodolphe zany no ampiasain'Andriamanitra be sinetsetra fa Andriamanitra afaka miasa travers amin'ny pasteur Jao afaka miasa izy reo pasteur rehetrarehetra reo nendray hira fotsiny no ataon'ny mpiakohaka ety aloha be dia be aminareo mitsolo vavolombelona tao anatin'ny hira nanasitrana an'Andriamanitra ka io zany tsisy kasika hoe olona tokana ho ampiasain'Andriamanitra tokana ihany miasa eto ary ho azo ny voninahitra mandrakizay Jesosy avy any Nazareta andao ity an-tanana mafy eo anazy halleloia sotra Jesosy velona Jesosy ndao tsika hiaraka amin'ny Jesosy ndao tsika hijoro an' Jesosy ndao tsika ho sari-piariny amin'ny Jesosy tena androso hirehitra ho amin'ny fanjakan'Andriamanitra fefakaiky ny fotoam-pampakarana faharoa tsikely melohany anombona ny afatra andao ny anaty fiombonana tsikely ty ny sorako ny ekipa rehetra teto toerana ny amin'ny fanatanterahana ny asa nandritra ny ray volana fanombona ny titony ity teto daholo tsika menakavy nanatanteraka an'izany asa zany tamin'ny fosy fitiavana dia Hébreu 6:10 aza dino aza gaga raha tsy ananan'Andriamanitra antra amin'ny tonjobily fa tena tonga dia hisetrasetrany fahasoavany nareo amen amin'ny alalan'ny fanekinareo hijoro anazy sy ny fanjakany fa Andriamanitra kory tsy mba tsy marina ka nadino ny asa tsara rehetra amen ny asanareo sy ny fitiavana izay nasehonareo ho voninahitry ny anarany raha manompo ny olona masinareo sady mbola manompo ihany andaontsika ity tanana mafy be eo an'Andriamanitra ny amin'izany andreo ny hiditra ao anatin'ny fotoana fohy zava-miafy ny vavaka ao anaty fiombonana zava-miafy ny vavaka ao anaty fiombonana ny hoe miombona amin'Andriamanitra tsika sy mivavaka amin'Andriamanitra ny aina tao anatin'izay 20 andro zay tsika ny vavaka sy fifadikanina fa tsy mijanona treo le izy amin'ity taona ity zany izy vavaka sy fifadikanina matetika fanomboana fotsiny le 20 iny fa mety misy fotoana ivererana kely ihany ao anatinatiny eo rehefa hanomboka ny fandrosoantsika ao anatin'ny tonjobily zavatra mahafinaritra anatin'ireo dia zao miara-miova daholo ny toe-potsika mandroso amin'ny toe-panaraka an'Andriamanitra tsika miomana ho amin'ny fiverenan'i Jesosy sika tsy vavaka mampiditra ny maso tsika hijery ny tany tsony zao fa vavaka mampiandrandra ny maso tsika hijery ny lanitra tsy mahare ty akao an'Andriamanitra kaiky ny famonjena sy ny fotoam-pampakarana tsika amen nao jerentsika ny Matthieu 7:20 manomboka amin'ny 9 ka hatramin'ny 9 io mantsy rehefa vavaka dia jerentsika foana Jesosy mitokana teny tendrombohitra nitondra olona anankitelo ary ny afaka enemana Jesosy dia nakany Petera nalainy Petera nalainy Jakoba nalainy Jaona rahalahiny ka nitondra azy niakatra ho any tendrombohitra avy mba hitokana na hoe mba hivavaka dia niova tarehy teo anatrehany Jesosy ka nitavany mamirapiratra tahaka ny masoandro ary fitafiny tonga fotsy tahaka ny mazava ary ndreo seho tamin'ny mpianatra Mosesy sy Elia niresaka tamin'i Jesosy dia niteny Petera ka nanao tamin'i Jesosy hoe tompoko tsara raha mitoetroeto sika ka raha sitraka aoka ao anao lay telo eto ny anankiray ho anao ny anankiray ho an'i Moizy ny anankiray ho an'i Elia raha mbola niteny izy indro nisy rahona mazava nanarina azy ireo ary njaona izy feo avy tao amin'ny rahona nanao hoe ity ny zanako malalako izay sitrako izy no enoe ary no nandray zany ny mpianatra dia laviny ankohaka sady natahotra indrindra ary Jesosy nakeo aminy dia nanendry azy ka nanao hoe mitsangana fa aza matahotra 9 ary no niandrandra izy ireo dia tsy nahita olona afa-tsy Jesosy rery ihany ary rehefa nidina avy tao tendrombohitra izy dia nandrara azy Jesosy ka nanao hoe aza milaza amin'ny olona ny fahitana mandrapitsanga ny zanak'olona maty
misy zavatra zany ilanao enona amin'ny fanamasina fa tsy ny témoignage rehetra hitanao dia tantarainao. Misy zavatra zany tsy avelan'Andriamanitra ho lazaina raha tsy amin'ny fotoanany. Toy Jesosy ny teny hoe le fahitana teo aza mbola tenenina aloha raha tsy efa aoriany fitsanganako amin'ny maty. Misy vavolombelona tehirizina tsy zaraina mandrapatonga amin'ny fotoana tanterahana le fotoam-pananganana sy fitsanganan'Andriamanitra. Teto hitantsika amin'ny 1 rehefa hiakatra Jesosy dia nitondra olona 3, ny ray Petera, ny ray Jakoba, ny ray Jaona. Fa maninona Jesosy mitondra an'ireo olona anankitelo ireo? Inona ny antony? Taty aoriana vao fantatsika le izy. Fa Petera, Jaona, Jakoba rehefa nentin' Jesosy niaraka taminy dia olona manana ny endriky ny fahasoavana. Mampiavaka azy amin'ny apôstôly 12 izy 3 lahy ireo, ny 3 mirahalahy ireo. Jaona dia manambara mikasika momba ny révélation satria izy nanoratra ny boky ny Apokalipsy. Jaona ihany koa dia natsangana ho isan'ny antsoina hoe apôstôly ny fitiavana satria ny filazantsarany no mizara sy manambara mikasika momba ny fitiavan'Andriamanitra be indrindra tao anaty Baiboly. Zany hoe olonoavy nampahitana ny maha-omega sy alfa n'Andriamanitra Jaona. Fahitana ny amin'ny fotoana sy ny zavatra ho avy. Ny zavatra ho tanteran'Andriamanitra sy ny programan'Andriamanitra ho avy dia nampahitana n'io Jaona io. Dia zao nentin' Jesosy Jaona niaraka taminy ho ao an-tendrombohitra. Ao anatin'ny vavakio ihany koa dia hitantsika fa nentin' Jakoba. Vakio ny bokin'ny Jakoba fa ny apôstôly Jakoba indray dia maneho faneho-pamantarana momba ny finoana izy. Ny olo mivavaka zany dia mila mijoro am-pinoana eo am-pivavahana amin'Andriamanitra. Jakoba nentina satria Jakoba nampaherin'ny Jiosy hivavaka amin'ny finoana. Teny ilaina ny finoana velona ao amin'ny teny ao anatin'ny fotoana andolianao sy hivavahanao fa zay no manamarina ny etaetam-ponao mamambavaka eo anatren'Andriamanitra eo am-pandolehana. Ho antsika zany noentin'ny Jaona, fa nanina noentina ny Jaona? Mila miomana ianao ho karazan'olona ny fahitana eo am-pandolehana. Nentin'ny Jakoba, mila tonga olona anankiray ianao eo an-tendrombohitry mivavaka ho karazan'olona anankiray velo ny finoana eo am-pandolehana. Ary noentin'ny Petera. Iza moa Petera? Petera dia tsy iza fa le faneho-pahasahiana manantona ny seza fiandrianan'Andriamanitra. Ahafahantsika migoka fahasoavana mandritra ny taon'izao bily. Petera dia tsy iza fa le natsoiny Jesosy hoe, le teny tamin'i Jesosy hoe raha ianao marina io dia antsoy ahakeny aminao. Le manam-pahasahiana mihoatra noho ny mpianatra anantona an' Jesosy eny ambony rano. Mafantatsika ve fa Petera sasa mihoatra noho ny mpianatra rehetra izy. Kanefa Jesosy nilaza ao bokin'ny Hebreo 9:20 Baiboly dia milaza fa aoka sika hanam-pahasahiana anantona ny seza fiandrianan'Andriamanitra amin'ny fahasoavana. Ireo zavatra anankitelo ireo zany nentin'i Jesosy rehefa ho tendrombohitra izy. Dika amin'ny heviny ara-panahy fa zavatra telo ireo tokony attitude anananao amin'ny fotoana andolehanao eo anatren'Andriamanitra. Mino fa nandritra ny fotoana mivavaka sy fivadikanina nandritry ny 12 andro dia mandrea fiovana ao anatinao aloha. Zay vao ny fiovana rehetra eo ivelany. Jesosy teo an-tendrombohitra tsy andeha ho an-tendrombohitra hiova endrika izy fa tonga teo an-tendrombohitra hivavaka izy. Ny fiovan'endrika teo am-pivavahana fa tsy condition mipetraka mialohan'ny hivavahana na tanjona ny hoe hiova endrika eo an-tendrombohitra. Noho izany tsy tokony hipetraka mialoha amin'ny fotoana andolentsika zay vesatra tiatsika hoentina mambavaka. Fa teritsika ao anaty amin'ny alalan'ny fanahy mivavaka ny anantsika fiovan'endrika hitovy amin'le mpahary ao anatsika. Fiovan'endrika aloha vao fitafiana manjom-pika. Fiovan'endrika manambara n'le toe-panahy ao anaty
ifanaraka amin'ilay antom-pisina ilan'Andriamanitra anefeny atsika mba hiova endrika tahaka azy. Andao no itiatanana mafy be ho an'Andriamanitra. Baiboly dia milaza fa arakaraka ny nandoliany sy mivavahany nampiova endrika azy. Wow! Arakaraka ny nandoliany nanovana ny endriny, ny namiratra ny endrika Jesosy aloha. Vao nitatra teny amin'ny fitafiana ilay izy. Fitafiana manambara ny zavatra rehetra eo ivelany. Fa ny endrika le tao edena very tamin'ny Adama fa averina amin'ny alalan'ny finoantsika an' Jesosy. Mafantatro ve? Fa rehefa ao anatin'ny fonao fahasahiana, ateraky ny fahalalanao an'Andriamanitra, tahaka ny Petera, dia mahavita miresaka amin'Andriamanitra ianao hoe raha ianao marina io, hoe tao akiny aminao. Eny andalam-panatonana an' Jesosy Petera, tafiotra, onjan-dranomasina, misafotofoto ny andro. Fa tsy nasaka anazy tsy voaka ny lakana ilay izy, andeha eny ambony rano anantona an' Jesosy. Dinga ny fahalalana ao an'Andriamanitra no hiteraka fiadanana ao anatinao, atonga ny masonao tsy ahita izay zavatra eny ivelany manakana anao tsy anakaiky azy. Fa amin'ny fotoana isokafa masom-panahinao alalana ao an'Andriamanitra, dia maro toerana ny considération ao anatin'ny fonao ny fahalebiazan'Andriamanitra ho ambony lavitra no sedra rehetra tsy maintsy vakinao mandra-pahatonga anao eo aminy. Ohatra ny sitan'ny Petera zany, le onjan-dranomasina sy le tafiotra, fa ny zavatra azon'ny Petera atoka dia zao, lehibe le niantso aho hoe avy. Noho izany tsy hitako izay sakana atonga tsy eo aminy fa ampy ny teniny hiazona mandra-pahatateraka ny fikasany rehetra. Halleluja! Ao anaty vavaka manova ny ao anatinao Andriamanitra. Zay le vavaka manova attitude. Vavaka manova attitude, miova ny toe-po. Esorin'Andriamanitra ny tahotra, tsy natsony ianao hijery ny sinema any Satana hoe inona ny zavatra mbola tsy vita, inona ny fanakorotanao ivelany, fa le niteny ery apita miandry anao milaza hoe eto nijereko anao, fa efa laza taminao fa tonjobilo anao ty tonto. Rehefa niteny Andriamanitra tonjobilo anao ty tonto ty, dia zao zavatra mitranga. Ninninona safotofoto ny zavatra mitranga manakana anao, tsy ino zay zavatra nylazain'Andriamanitra, sokafony ao anatinao, fa amin'ity taona ity hampandehanao eny ambony rano a Jesosy. Tsy mahareteka ao an'Andriamanitra. Petera zany tsy maintsy nentina. Dia ireo zavatra anankitelo ireo zany le représentant ara-panahy mahafeno ny fepetra ilaina ao anaty vavaka. Ireo no natsoin'Andriamanitra noentiny Jakoba, noentiny Petera, dia noentiny izy John, olony vision, olony finoana, halleluja, olony fahasahiana. Rehefa voamboatra ianao, zay no mahatonga mivavaka. Ny fantoha mivavaka tsy zavatra ilaina mahatery, fa fiovam-po miorona mahazaka ny fikasan'Andriamanitra. Zavatra ain'Andriamanitra atao dia tsy kely, fa ny zavatra rehetra dia ain'Andriamanitra atao. Ary Andriamanitra rehefa miasa tsy mitaredretra zany izy, fa arakaraky ny fahavonana ao anatintsika hitsoro amin'ny sitrapony no ahatonga an'Andriamanitra napa-kevitra hiasa mifanaraka amin'izay programa ilainy atateraka ny zavatra rehetra tiany atao eo amin'ny fiainantsika. Jesosy rehefa nampianatra ny mpianany vavaka dia niteny izy hoe
rainay zay ny an-danitra teteny izy rehefa nantona ny ray ianao dia aza manantona azy misy elanelana fa manana fahatsapana ao anatinao fa rainao izy fahatsapana tsy misy elanelana am-po eo am-pivavahana mila tonga eo am-dingana anankiray ianao miala eo amin'ny nofo fa manakaiky azy ara-panahy eo am-pandolehana miala eo amin'ny nofo vesatry ny nofo rehetra esory zay zavatra rehetra mbola renao fa mamatopatotra tsy mahalibra tsara mifatokina ao anatinao ny fahafahanao mametraka azy eo amin'ny toerany voninahitra mampanjaka sy tompony zavatra rehetra azy eo amin'le matompo ny ainao azy le eo amin'le mamendriky ny ankofo anazy amin'ny Andriamanitra azy zany mahatonga an' Jesosy mafantatrareo tsy mainky amin'ny zavatra ilainy fambanjina mandrakariva ao anatin'ny fahaterena maneho foana amin'ny profita maso ny etaeta mamenao anaty ny amin'izay ilan'Andriamanitra azy 7 alina izy mifadianina toy izy ny devoly raha zanak'Andriamanitra marina ianao hovay mofo ty vato ty fantatry ny devoly fa ny zanak'Andriamanitra mahavita manova vato tonga mofo ary amin'io fotoana io tena nony Jesosy raha ny tokony ho izy afaka namatika an'le vato tonga mofo izy mba ho amin'ny fampitsaharana ny anoanany fa na dia efa nona azy izy tsy akisotro rano tany amin'ny dezera dia mbola tsy nanao an'izany izy fa niteny tamin'ny Satana hoe tsy ny mofo ihany niveloman'ny olona fa niteny indrindra izay loko ny vavan'Andriamanitra nanome lanja izy missionany ho ambony lavitra no ny besoin personnel na ny zavatra ilainy manokana eto Jesosy dia nametraka mihitsy ho antsika zanak'Andriamanitra fa motivation na ny etsika tokony hoe afanana ao anatinao mampirisika anao anao ny fanomponao dia tsy tokony izay zavatra matery anao no mibahana fa izay ilan'Andriamanitra anao eo am-piomanana hitanareo ny lavon'i Jesosy nanona azy izy mihinana nefa raha ny ilainy Jesosy mba hinana izy satria 7 alina manana raison zany izy hinana-kanina fa tia metraka amin'ny Satana izy ny fifadikaniko ho amin'ny ministera atateraka ny asa fanompoko fa tsy amin'ny tanjona avoka na hinanako satria tsy nikiboko no Andriamanitra tsy zay matery ahy fa zay matery azy zany mahatonga ny Paoly laza asiako mafy ny tenako mangana fandrao na dia efa nitory tamin'ny sasany aza dia ho lavina kosa ny hoe manamanga tena tsy mora fa marary mba hatateraka amin'ny fanompoko izy Paoly dia zao ataoko sakrifisy na ohatra ny hoe fanatim-pisoroana dia aiza ho aiza amin'izay ny zavatra toriana sy ny zavatra iainana par rapport amin'izay zavatra nasehon'i Jesosy hanahafantsika azy sy banjinantsika azy ao anaty fanompona satria ny Baiboly dia milaza mazava fa rehefa tsy voareporepy teo amin'ny mofo Jesosy dia ny oetin'ny Satana niakatra midingana ambonimbony kokoa eny amin'ny toerana hafa hitazana an'izao tontolo izao hitanareo raha mbola eo midingany mofo azy ianao dia efa mivadika amin'Andriamanitra dia tsy afaka hoentin'Andriamanitra hita n'le dingana avo kokoa hitarafana an'izao tontolo izao mba hanomeza hita ny devoly hoe ary tao tsy taitra ao anaty anoanina tena tsy voasarika mihitsy nefa nona mampanotany olona ny ankibony rehefa nony mitato tombony ho anazy eo am-pandolehana na ao am-pivavahana tsy afaka tena libra ao anaty fanompona fa ny vision ao anatin'ny zavatra rehetra atao dia asony nofo sy avoky ny kibo dia ho zizy Jesosy hoe non tsy izay le fanompona takina tsy izay le zavatra ndrasan'Andriamanitra fa ianao mandeha na ao anaty anoanana azy tsy misaina izay tombony ho anao fa misaina izay hanafaka ny hafa zany ny antony fadiany Jesosy ihany tsy ny ahatonga azy isongadina hitoetra amin'ilay fanapahana anana ny zavatra rehetra fa ny ahatateraka amin'ny mission mpamonjena isolo ny toerana anao amin'ny fahafatesana dia ozy izy ny fibanjina dia tsotra Hébreu 12:2 hijery an' Jesosy tompo sy mpanefa ny finoantsika izay niaritra ny azo fijaliana misy fiaretana tao anaty fibanjinana
dikan'izay ao am-pibanjinana ianao miaritra toetra ny ampitaina ao anaty fibanjinana fa tsy vokatra aloha zay ny mamakin'andriamanitra ao anatin'le hoe vavaka maneho fiovanendrika aloha vo fiovam-pitafiana mamiratra tsy fitafiana aloha fa endrika aloha ka ny anahafantsika an' jesosy hoe manahaka an' jesosy dia mijeritsika vo mivoaka vavaka sefadikana izy tsy mahay kininakanina aloha fa ny mavesatra tao anatiny dia mifanompony amaritra mietsika rehetra ao anatintsika mampirisika atsika anao zavatra eo am-panompona amin'ny fitiavana an'Andriamanitra rehefa manompo an'Andriamanitra na iran'Andriamanitra dia aza maiky ny saina hoe inona no azoko nanao na za kosa evoatr'izao ka tokony ohatr'izao ohatrany te hitaka zany ianao satria mieritreritra efa misy zavatra tokony avy alao Andriamanitra mangy zay tokony hovanginy rehetra any ianao hoe tsy nasain'Andriamanitra hoe tsy handray izy mitondra kitapo izy izy na fa mipiasa mendrika azo ny aniny Andriamanitra ne mamaly fitiany olona zanany ianao fatany momba anao mijery ianao izy fa mifanompona efao tsy misy antony fa raha Satana nanangy an' Jesosy ihinana ao anaty anoanana laviny midiky fa nasehon' Jesosy zay mahamaiky le motivation any anatiny mihitsiny tsy maiky ny sitraka ho an'ny tenany izy ao anaty fanompom-pitokanana fa matoa mivavaka izy atrika ny azy fijaliana sy ny fiaretana ny amin'izany maiky izy dia tanteraka ny asa famonjena apetro foana zay ilan'Andriamanitra anao ho mihoatra lavitra no zay zavatra rehetra ilainao andao no itiatanina mafeo an'Andriamanitra izany tsika rehefa manatona an'Andriamanitra ao anatin'ny fanahy mivavaka dia mila manaiky tsika lanjany atao hoe iona amin'le tompony fiainako izy mahalala mihoatra no ny fahalalany ny tenako na ny volondohako azy dia voaisany avokoa izy mahafantatra an'le mbola tsy hitany masoko iny sy ny apetsiko zavatra fantatra dia zao ny androany iainako fa ny rehefa avy eo azy dia mbola eo am-pelantanany rehefa anatona azy ny zavatra azoko antoka dia zao mpiaino sy mpamaly vavaka izy ary teto ny nahitako fa kay ny vavaka rehefa tena feno ny fanahy mivavaka ao anaty communion dia tsy hoe miandry ianao rehefa avy eo andray valim-bavaka aorianany fotoana ivavahana fa Andriamanitra kay mamaly ny olona eo am-pandoliana zay no mahatonga an' Jesosy rehefa mivavaka izy dia teo am-pandoliana izy ny ova endrika le fiovana dia eo am-pandoliana tsika zany vao manomboka hiditra mifanekena sy fiombonana amin'i Jesosy amin'ny alalan'ny fanahy mivavaka dia miomany ianao io fa tsy maintsy iova eo am-pandoliana tsy maintsy hovaina ianao eo am-pandoliana ataovy amainina moa dikany hoe miakatra zany tsika eo tendrombohitra dia manova fahatsapanao anaty hifanaraka amin'izay zavatra anovan'Andriamanitra tsika eo am-pivavahana averiko ny hoe miakatra tsika ho any tendrombohitra ohatran' Jesosy nitondra an'izy telo lahy dia manova fahatsapana ao anaty hifanaraka amin'izay dingana anovan'Andriamanitra tsika eo am-pivavahana Adama zao rehefa niresaka tamin'Andriamanitra dia tsy mivavaka izy fa niresaka tamin'Andriamanitra ka zao Andriamanitra zany mitady olona ifampiresaka aminy fa tsy olona hitaraina lava aminy tsy monologue le izy fa dialogue le izy ianao mifampiresaka amin'Andriamanitra zay no ilaina nanao rehefa mitaraina tsy tianao zany ny ianao n'Andriamanitra fa ohatrany tianao apetraka any amin'Andriamanitra daholo zay zavatra rehetra matery ianao dia ohatrany ianao rery ny fitenenana hatramin'ny farany fa ao anatin'ny fotoana ivavahana mila miresaka ianao dia Andriamanitra koa miaino anao ao tsika zavatra mahavariana zao dia zao rehefa voaomana tsara ianao miomana tsara ianao mialohan'ny fotoana iakaranao am-pandoliana zava-dehibe ny fiomananao fanomananao ny sainao sy ny fonao mialohan'ny fotoana eo am-pandoliana ao anatin'le fiombonana takiana ao anaty vavaka Mosesy zao rehefa iresaka amin'Andriamanitra dia mazava ny feon'Andriamanitra miteny aminy dia eno mazava tsara zany Andriamanitra ny olona miresaka amin'ny sakaizany fa nahavariana vakio ny baiboly amin'ny bokin'ny Exodosy
fa rehefa miresaka amin'ny zanak'Israely Andriamanitra satria zareo koa nitako hoe zay mba te andrehan'Andriamanitra dia orohoro-tany sy varatra ny eniny zareo zany hoe tsy clair zany le tsy mazava fa maninona ry zareo a zany ny eniny nefa ny Mosesy feo no eniny tsy mitovy mihitsy ny fiatraika ny afatr'Andriamanitra ao am-pon'ny olona mangetaeta ao anaty vavaka sy ny olona mitaky te andre ny feon'Andriamanitra fotsiny nefa tsy ny omana ampo andre azy ka ny fiomanana sarobidy amin'Andriamanitra ra-panahy rehefa eony ianao ka te hiaino anazy dia mila manomana amin'ny fonao ianao mba hanokafan'Andriamanitra ny sofinao andre ny feony mila azonao tsara fa rehefa tsy ara-panahy ianao miatrika ny fisehoan'Andriamanitra dia na ianao matahotra na tsy zavatra voarainao zay zavatra lazainy mila mazava tsara ny fahatongavan'izany feo zany ao anatinao tiako fantatrao aloha fa ny hoe jobily tena zavatso be dehibe mihitsy ny fahafan'Andriamanitra manomana antsika ao anatin'izany tsy mahazo varindrina ianao fa mila miomana tsara jereo tsara ny toe-ponao so dia rehefa hoentin'Andriamanitra miakatra ianao ohatra dia fanina rehefa tonga eny ambony eny miomana ianao mba tsy ho fanina amen satria rehefa fanina ny manina ianao mifanina ny sitina anao hidina le tsy zakanao zany le toerana avy hitondrananao rehefa hoentin'Andriamanitra eny amin'ny ava ianao dia tokony tsy ova ny toe-ponao manetry tena be fitiavana fa tsy zavatra ivelany tokony hanovany ao anatinao ka tonga anao irehare hiavaka amin'ny hafa amin'izay fotoan'izay hitan'Andriamanitra fa olona mety aminy ianao tonga teny ambony teny Jesosy dia ozy amin'izay ny devoly zareo reo fa zavatra anankiray fotsiny tadiaviko aminao fiakofana dia mety le izy raha fantrana eo amin'ny dingan'ny mofo dia efa mivadika Jesosy dia tsy afaka nentina teny ambony tsony fa vita ny afera teny ambaniko fa vao nentina teny amin'ny toerana avy tsy faniny Jesosy fa izy Jesosy voafele izy Jehovahandriamanitra ihany ny ankofanao dikan'izay olona vita sedra ao anatina sakrifisy Jesosy melohany nanolorany ainy teo amin'ny azo fijaliana satria natoky izy fa misy toerana tsara lavitra no tia hita maso tia miandry azy aorian'ny fitsanganany eo ankavanany ray any amin'ny afo dia hozy Jesosy tsy ny zavatra hita maso voarina ataony raiko no nambazana iodina ka anadino ny fahatsarana rehetra amin'ny antom-pisiko sy nandefasany ahito ambonin'ny tany mba hamonjy zao tontolo zao mila azontsika tsara fa mila ara-panatsika eo mpanompoana lavony Jesosy le izy vo lavony Jesosy dia mbola netiny any ambonimbony kokoa indray teny ambony tempoly mbola mitoerana avy kokoa indray dia izy reve milatsavy eny fa ny baiboly eny testa tenin'Andriamanitra amin'ny farany ianao ve tena hijoro amin'izay lazain'Andriamanitra hatramin'ny farany fa tsy manaiky mibaiko ny devoly amin'izay zavatra tiany amin'ny tananao ka ny andro farany samy mampiasa teny daholo na ny devoly koa azy fa ianao mila manana mifanan'Andriamanitra mamantatra tsara fa ny olona ho ampakarina mahalala hoe misy teny ampiasain'ny devoly hanambazany amin'ny tany ianao mba ho raraka fa Andriamanitra manamboatra planina ampijoro anao ao amin'ny programany io misy ifandraisany amin'ny ao anatinao ka tandremo so mbola misy trasina fitiavam-bola ao anatinao fitiavam-boninahitra fitiavan-kaja fitiavana an'izao tontolo zao mampangatsika ny fitiavana an'izao tontolo zao manovy eny an-dalana ny fitiavam-bola mahatonga anao sorena lava rehefa tsy hajajaina kely ianao na dokadokafana kely mila mamony sofina ianao tsy mizatra amin'ny aino zay zavatra tiany olona ho lazaina momba anao fa mila maily tsara ianao so dia doka ampiforetaka zany ry tompo fa tsy zay teatehako ny olona rehetra io dia mahafinaritra anao fa misy fotoana ianao mila mitsika ao anaty faniliana mila finaritra ao anaty fitenenany ratsy zany ny le tafiotra mety misy sedra fa zao tsy mampiova amin'ny fifatohako zany fa Jesosy ko efa niteny tonjobily hoa kitondie hitahirin'ny foko a mandrapahatanteraka izay anjara voatendriko rehetra ao aminy
satria fantatra fa olohany afa-tsy horambony tsy maintsy ambony afa-tsy ambany miaraka aminy amin'izany toe-po zany Andriamanitra hijery akaiky ary amantatra ny antom-pisiko izy amin'ny fantanteran'izany eo amin'ny fiainako satria izy no nikasa ary izy keo no anatanteraka ny toy tanana mafy be ho an'Andriamanitra. Eo amin'ny andininy faharoa dia niova tarehy teo anatreny izy ka nitavany namirapiratra tahaka ny masoandro ary mifitafiny tonga fotsy tahaka ny mazava. Mila manovanao ao anaty mivavaka rehefa tsara ny fiombonanao amin'ny fanamasina ao anaty vavaka dia misy fiatraikany eny amin'ny toe-pananananao zany hitataratra ny hoay izy tena raha tsy toinona ny anarany fa mahavarina fa nanomboka tamin'izay fotoana ny vavahan'izay dia raha fahanginana sy fitsikina ny teny amin'ny endriny. Wow, niova ihany izy. Ianao rehefa tena tsara fo dia hita endrika hiteny amin'ny tarehanao ilay izy mamiratra ny tavanao. Io amin'ny famirapiratana tsy mila make-up na produit Halleluja. Fa teraka avy amin'ny fahazava-po, tsy karazan'olona mora soreny ianao, tsy miketro davy ianao. Fa tonga dia hita mihitsy hoe zany smile zany smile mitondra délivrance faran'izay enjana. Misy olona tsy apozinao, tena vesatra be mahazo an'ilay olona avy any, fa tena gaga ianao hoe pastera, tena variana fa vao nahitanao dia nitsiky rehefa andeha fotsiny anao dia afaka dia sitrana taotra dia hoy zareo avy Andriamanitra fa maninona koa zany. Ao anaty fitsikina tonga dia misy délivrance. Rehefa izay ny zavatra mitranga ny impacte ny fisiana eo dia ho lasa fantsony eo ampelantanan'Andriamanitra satria tsy vokatra ao loatra iny fa ny fahitan'Andriamanitra ny ao anatiny ao fa fantsona azy ampiasaina avy amin'ny fahadiova-po. Anafaka ny olomeloka izy ary ny fahadiovan'ny taranao no mijaina azy. Joba 4:20-17. Ataovy mahita fahadiova-po Andriamanitra. Fa tsy tsika ny miasa fa Andriamanitra manao izay tiany eo amin'ny fiainantsika. Saingy mila miomantsika anan'izay fahafenona ara-toetra takian'Andriamanitra izay hanamorany ny fisehoany eo amin'izay rehetra mangetaeta azy ka manatona anao. Satria ianao ane ka fantsona ny fidiny izao olona fidiko izao dia hanehoana ny voninahitra. Ka ny voninahitran'Andriamanitra tsy miseho amin'ny fiainan'ny olona tsy mendrika hanehoana izany voninahitra zany. Miasa fahasoavana tonjobilo atsika ty tian'Andriamanitra miaina ao anatin'ny fakasitrahana tanteraka tsika zato isan-jato. Saingy izao mila miomantsika hiaina ao anatin'izany fahadiova-po zany, zany fitiavana marina zany, tsy misy fihetsaram-belatsia, hiaina ao anaty fanetretena sy fandeferana mba hisy misy boa ndepandeha, misy fipoahana tsy takatry ny saina fa manomboko izao minonareo. Fa nanareo reo ary anambavolombela be dia be hijoroana ty laza hoe tamin'ilay ohatran'izao tena tonjobily pastera, tena tonjobily manomboko izao Jesosy efa nilaza isaky ny fivoriana misy jobily mitsanga foana. Ary io jobily io zavatra nangesana nandritry ny taona tsy mety mivaha mihitsy. Io zany zavatra mavesabesatra tena mapolo taona ny amanefatra taona ohatran'ny neny taty. Firy taona izy zay manotsy be ndraikitra ne taty Alise. Fa rehefa niteny teto ny mpanompon'Andriamanitra ka mivavahana izy, tsy reny akory navahana izy. Mianao venareo? Zany Andriamanitra rehefa miasa. Andriamanitra rehefa miasa, zavatra taditiko le talata dia hoe tamin'ny folo. Dia rehefa tonga ny tamin'ny folo dia tonga dia voaray dia ohatr'izao tonjobily. Lasa izy ndray zavatra tsy nety hatramin'izay mety. Ka amin'ity zany misy zavatra rehefa nandritry ny 50 taona tany aloha tany nandrasanao, misy zavatra efa mety tsika tsy miasa sainany amin'izany hoe anao an'izany Andriamanitra sa tsy anao an'izany. Aza afantokany fotsiny sainao hoe anao an'izao ve Andriamanitra, amboary ny fonao fa micumule le izy hatramin'izay ohatra ny somary fa io ohatra ny rano tsy very akory le izy fa mitonjobily vahana fotsiny le dia mitosatosaka mitondratondra. Ty taony ty Andriamanitra mahita olona ao anaty fanahy mivavaka mifankahita aminy, mahita olona ao anatin'ny fanahy mivavaka miompo aminy, mahita olona ao anatin'ny fanahy mivavaka miova endrika ao anaty. Mahita olona ao anatin'ny fanahy mivavaka miaina famirapiratana miaraka amin'Andriamanitra. Tadiova rehefa mety amin'i Jesosy ny ao anatinao, ataony mety ny zavatra rehetra eo amin'ny fiainanao. Ninoy ianao fa mpandamina mihoatra lavitra noho izay azo. Zany Andriamanitra reto. Halleluja. Zao zany raha misy zavatra midondona tonjobily ao anaty taony ity mariko mihitsy mifoko, misy zavatra mitady ate tonga dia avoay le fruit.
teneniny akaikinao avoay le fruit hoe misy azony hafa isitrahana ny anatinao any firy moa le isan'le izy sivy fotsiny fanety fitiavana fanetretena fiadanana fahononam-po faharetana nareo manohy ny efatrambony tao mafimafy fahamarinana fanaovantsoa fifaliana ray farany fahononam-po fahononantena reo sivy reo sivy fotsiny de rehefa misy zavatra mitranga mifanandrify amin'izay atao inona moa fitiavana raha tsy misy zavatra tokony hankahalana an'le olona de lefa mitady ho tezitra iny de ozy izy zoko rado hoe ozy izy pasteur rado hoe nisy le zavatra nitranga ohatran'izao teo ho fiainanay fa tao anatin'iny tonga de re satria nivavaka izy nandritry ny 20 taona tsy vitany mihitsiny fa rehefa mivavaka izy vitany ary ny zavatra rehetra ka haimino haimino atao ny zavatra rehetra aza maiky ny anangana maty aza maiky ny ampahiratra ny jamba aza maiky ny anafaka fivitosana fa raha izany manaraka ihany zany rehetrarehetra zany fitahina tsy natao hotoriana fa natao iainana zavatra toriana averena am' jesosy ny olona ampiavana amin'andriamanitra ny olona amen fa rehefa tateraka ao anatin'ny fanahy mivavaka sy fiomborana amin'andriamanitra ny olona ho amoraina ny fahasarotana rehetra satria tsy zavatra tsy hain'andriamanitra atao satsy zany e zay ny mahatonga jesosy ny teny e ao anaty vavaka sy fadikanina zay nataontsika teo de ozy izy hoe tsy amitanjona ane le izy amana olana na ny esorana vesatra fa ianao hovain'andriamanitra ara-panahy fotoana ianaranao tongotry ny tompo zany andraisanao fampianarana avy aminy ozy izy makanisa ty amiko ianareo rehetra zay miasa fatratra sy mahavesatra entana zay no teneniny fa tsy niteny izy hoe apetra daoly ny entana de ndana mody zany ve notoyny eo andasaloha mba jereo kely any atapio kely mba jereny le ten'andriamanitra Matthieu 11:28-29 fazafady Matthieu 12:20 ny 9:20 ka hatramin'ny 10:20 mba irahantsika mahita eto mihitsy ny tenin'ny tompo hoe makanesa ty amiko ianareo rehetra zay miasa fatratra sy mahavesatra entana zany no omenareo fitsarana zany omenareo fitsarana ozy izy eto ziokako dina ny teniny mianara amiko dina le fianarana ny aminy korinina korona fahalenepanahy sady tsy miavonam-po fa malemy fanahy sady tsy miavonam-po a de ka le fitsarana ho hita io zany eloavana io fampianarana io de ahita fitsarana ho amin'ny fananareo nareo zavatra ataony jesosy voalohany tsy hoe makanesa ty amiko ianareo miasa fatratra sy mahavesatra entana de apetra hoety mientana de ndana mody tsy zay ny teneniny fa ozy izy mianara amiko fa omeko lesony nareo amin'ny fahalemem-panahy tsy fiavonana am-po de hoe tsika eritreritra ezatsika ho ampitaina amin'ny fiavonavonana ny fafahany hafa misitraka fahalemem-panahy ny hafa ndray zany a mivoamboatra fa ianao tsy ova mihitsy mandra-piaviny jesosy miaramiala malemy fanatsika mandefitra amin'ny rahalahy rehetra mivavaka ho an'izay makahalatsika mamoaka fruit any fitiavana avy ao anatsika tsy miezaky tsy miaina ao anaty fialonana ho an'ny hafa tena ny teny pasteur diary teo de nyteny vadin'ny zokra pasteur rato teo hoe efa ela be fialonana fa afaka de mahavariana fa de tsisy mijoro vavolombelona ny am'izany tokoa fa rehefa sitrana fotsiny maiky tsika hoe sitrana tam'izao sitrana tam fa toetra le izy satria ny zavatra mitranga raha vo ohatra ka ao zany ro toetra anakoroa ka hitan'andriamanitra hoe tena nianatra tamin'i jesosy tsika zany rehefa mandinika an' jesosy de aza mandinika ny tanany hoe vo mietsika fotsiny jesosy tonga de miova ny situation miova ny atmosfera tsy atmosfera miova fa toe-po miova aloha mandraisa fa mirapiratany-endrika aloha fa za maika mirapiratra ny fitafiana vavaka sy fadikanina de tsy amitanjo na mana olana na naisotra vesatra ho anao fa fiovanao ara-panahy fotoana ianarantsika eo tongotry ny tompo reny fotoany reny ary mbola ho toizantsika le izy
fa tsy hoe ivavaka sy fadiany ho toizana zany ve pastera mbola izy koa ve androany mahazo mihinan-kanina ianao rehefa avy eo fa rehefa milatsaka indray ny teny avy any ambony hoe miditra garazy indray tsika iny tefatsefany dia raikitra fa zay zavatra azo avy amin'izay aloha te hirizo tsara mba tsy ho veritsony amen mangatamy fanahy masina atao avy amen moa e rehefa mitsarytsika eo amin'ny ara-panahy dia miaisitra ho azy mivesatra andininy faharoapolo jenonareo ny zavatra mitrango ao amin'io matitoko fitambiny folo ny andininy faharoapolo inona ny zavatra mitrango eo nakao amin'i jesosy mangingina mpiantraka ny hoe nahoana zay ny tsy nahavoaka an'le devoly andininy faharoapolo ary jesosy taminy no mifakeleza amin'ny fononareo ihany fa lazaiko aminareo marina tokoa raha manana finoana ohatra ny voatsinapy jenareo ny le finoana mahasitrana le marary efa hatramin'ny ela be tao aminy dia nisokajian'andriamanitra hoe finoatra voatsinapy fotsiny ilaina amin'iny dia mety ohatra voatsinapy zany hoe zay zavatra enjana be aminao zany voatsinapy eo mason'andriamanitra finoana ohatra ny voatsinapy iteny amin'ny tendrombohatra io finoana ohatra ny voatsinapy hoe mifindra dia ifindry io ary tsisy tsy hainareo atao izy dia ampio koa hoe kanefa iny karazana iny tsy mivoaka raha tsy avoaka amin'ny fivavahana sy ny fifadikanina zany ao anaty vavaka sy fifadikanina tsara ao anaty communion tsara amin'ny vavaka sy fifadikanina dia ny fanahy ratsy mpanohatra anao mihitsy no mahita fa tsy natao hitoetra eo anoloan'ny olona mpivavaka sy mifadianina izy manana discernement koa zany ny devoly ao anatin'izay anangejan'ny olona mahafantatra izy hoe ry olondry tena mivavaka sy mifadianina araka lehilan'andriamanitra azy noho izany natao hialitsika raha vo io no miteny eo dia vitany amintsika zay no mahatonga ny devoly mijoro ny fahavalo ny fifantohanao amam-bavaka sy fiombonana amin'andriamanitra satria maivana izy ary tsy manan-danja eo anatrehan'ny olona ampivavaka sy tsara fiombonana amin'andriamanitra dia ozy izy jakoby zay manandramana ianao maneky an'andriamanitra eo e manekeny an'andriamanitra e dia manombo manao ese toero ny devoly fa tsy manana anjara voatendraka ohatry ny tongotra katoka mialanao izy andositra anao izy manovantsika ao anaty vavaka andriamanitra ary misy fiatraikany eo amin'ny endrikitsika ty ivelany ny fisehony zany tandremony hoe hivavaka hifadianiny ianao mba hiena anao regime sy mba hoe ho tsara tare matetika manko rehefa mifadianina koa dia hoe be tsara tare on rehefa mifadianina satria afaka daolidolo zany zay grèce rehetrarehetra ndao tsika hivavaka fa tsy hoe hanova tare akory na hamiratra ivelany hitanao le mamiratra ivelany tsy ho amitanjona ivelany mahasoantsika eo amin'ny nofo mihitsiny zay no natonga jesosy ny teny hoe tsy tonga dia ny anoanina aloha ny reglena voalohany natongavany tsy hinan-kanina aloha fa hamonjy dia nasehon'i jesosy ny priorité hoe ty prioritaire tsy nikipoko aloha fa ny asany raiko tsy fiovanendrika ny fitafiana ny nakanesany teo tendrombohitra hivavaka fa rehefa mivavaka izy dia niova ho azy ny endriny sy ny fitafiany lasa namiratra midika fa isika tsy natao hisitraka fanovana hivelan'ny vavaka averiko isika tsy natao hisitraka fanovana hivelan'ny vavaka tsy hoe vao mivavaka izy dia niova ny endriny fa arakaraky ny vavahana ozy izy ny baiboly nampiova ny endriny teteny jesosy eto fa misy fiatraikany eo amin'ny lalam-piainanao rehetra ny vavaka na ara-panahy io na eto amin'ity tany ity kisak'izay an'andriamanitra ianao ka hoe manandratra azy dia hovain'le vavaka hitovy amin'le fanandratana koa ny ao anatinao raha vao manaky ianao tena tia andriamanitra materia mifanandrifo tsara amin'ny andrasan'andriamanitra le ny anatin'ny fonao ao anaty vavaka dia andriamanitra koa manandratra tsy kelikely sy manovany eo ivelany mifanaraka amin'le fiovana ao anatiny zay mahatonga baiboly miteny maniry ana mivavaka ozy izy John mba ho ambinina sy ho salama amin'ny zavatra rehetra ianao taky anambinana amin'ny fianam-pananao ihany koa mila manova ny ao anatysika amam-bavaka isika ary andriamanitra mitatsetra manova antsika mifanaraka amin'izay fandresendahatra angatantsika amin'andriamanitra mba hiovantsika mifanaraka amin'ilay zavatra andrasan'andriamanitra amintsika mila manana faharetantsika eo am-pivavahana mba hafan'andriamanitra manova antsika ary azo antoka fa rehefa miditra mivavaka ianao
dia tsy hitovy amin'izay tsony teo aloha amin'ny fotoana orin'ny nivoanao tao anatin'le fotoana izay nivavanao sy nieretanao sy ny foretanao teo anatreny ka ny hoe mamiratra ny akanjony dia midika hoe maro ny olona tonga eo mpivavahana mitondra fitafiana feno alahelo efa tonga eo anao dia be ny zavatra hoentinao hitan'Andriamanitra le fitafianao hoe maloto ianao zany aza tany saina hoe tompo zay aneka tena zao fantanay zao problema amin'ny fianakaviako e zao ny ola nianako e fa rehefa tonga Andriamanitra ho fiainanao reny le zavatra rehetrarehetra eritreretina hoe mafy be reny tsisy hita fa fitafiana maloto fotsiny reny fa zao meteza iova endrika fotsiny meteza ovay le endrika inona le endrika mba tany sao hoe tsy hoe enao le sahirana le mijaly tsy le zavatra eto amboniny tany reny fa zany Andriamanitra tena leo mihitsy antivaky izy tianako ty isaky ny tena tsy mba miteny fitiavana na amin'ny ankonako na manodidina mahazo sakakely rano daholo zay manodidina rehetra mafarafaratsiny aloha mahazo pake mba mianatra ianao misy zavatra zany tsy maintsy ianao mihitsy manapa-kevitry ny ova zay le fiovanendrika zay ataovy amenna moa misy ny akanjony fahantrana hitan'Andriamanitra misy ny akanjony fanoliana misy ny akanjony ranomaso misy ny akanjony fahasarotana misy ny akanjony fahafatesana misy ny akanjony fahafambaraka fa rehefa tonga ao anaty vavaka io rovitin'Andriamanitra dia soloany fitafiana mamiratra sady feno voninahitra rehefa mety ny ao anatinao ny hoe fotsy mangatsakatsaka dia maneho fahamasinana maneho fahamarinana maneho fahadiovana maneho fanjakana royauté kanisy zavatra rehetra tonga eto ao anatin'ity fivoriana ity satria efa avy mivavaka sy mifadianitsika efa nampitandremina ihany zareo reo fitafian'ireo hoe tsy azo entiny ao amin'ny fanatrehan'Andriamanitra ireo halleloia fitafim-panala izy androany amin'ny anaran'i Jesosy ho rovitin'Andriamanitra ane zany amin'ity marain'ity dia raha ivoaka eto ianao ho tafiana voninahitra amin'izay hoe sorona ny enatra sy ny fahafambaraka ny lasa rehetra ary aseho famirapirata voninahitra Andriamanitra halleloia anafaka anao Andriamanitra androany amen ny voninahiny eo amin'ny fiainanao izy ary ravan'Andriamanitra zany ao anatin'ity communion amam-bavaka androany marain'ity reo fitafiany elo rehetra mitady animba endrika anao dia rovitiny zany androany amin'ny anaran'i Jesosy raiso ny fitafim-pahamasinana raiso ny fitafim-pahasoavana raiso ny fitafiany jobily rehefa manomboka jobily zany ny olona tsy maintsy miova akanjo tony satria nahoana ao anaty fanasana dia mitafy akanjo tsara ny olona satria fanasan'ny mpanjaka zany fa ny zavatra mahavariana rehefa tonga ao ianao le mpanjaka indray manasa tongotra ny fivoriana io atreretinao tena miango be anao satria avesoana daholo ny kiraro dia sasany ny tongotra zay zany le fivoriana iarahana amin'i Jesosy izy midina manamboatra anao ary izy mijoro manangana anao ireo fitiavana zay nomeny Jesosy atsika dia fitiavana tonga atsika hiaina amin'ny fahadiovany ao amin'ny tanjom-pahadiovany mahatonga azy midina mampiampita izy ny fahadiovana ao anatinao hanananao fiadanana ka reo fitafiana rehetra hoentinao eo amin'ny fanatrehan'Andriamanitra teo mivavaka ka tsy nety tamin'Andriamanitra na avy aiza io na avy aiza dia hovaina amin'izay mety hoe fotom-pisainana voarainao avy any amin'ny fampianarana ny ainanao tany aloha tany mety hoe fotom-pisainana no entinao teo amin'i Jesosy le izy vokatry ny fampianaran-drazana sy anganongano tsy miankina aminao le tsy miankina amin'ny havanao tsy miankina amin'ny ray aman-dreny fa Jesosy fotsiny tsotrozony tonga dia manovanao ao anaty vavaka ka nitavany aloha no mamiratra vao ny fitafiana misy dikan'izany dia ny fahatelo ao anatin'io matitoko fito ambin'ny folo vetivety zao voasoratra amin'ny anaran'i Jesosy ary ndreo niseho tamin'ny mpianatra Mosesy sy Elia niresaka tamin'i Jesosy mandritry ny vavaka dia misy olona roa tonga niresaka tamin'i Jesosy tao anaty vavaka niresaka tamin'i Mosesy sy Elia dikan'izay ao anaty vavaka zany tsika dia manokatra tetezana ifandraisantsika amin'ny zavatra tsy hita maso ianao zany rehefa mivavaka dia mino fa tontolo ara-panahy mivavaka ampifandray ianao amonde na tontolo tsy hita maso ny vavaka zany dia sahala amin'ny andrimby misarika vy fa eto indray misarika fanahy mitondra anao ahitsy zay tsy hitan'ny olona zany hoe Andriamanitra eo mivavaka manokatra ny vision Mosesy sy Elia dia tsy eto tany fa efa lasa ila taloha fa rehefa miaraka amin'i Jesosy dia misokatra ny fahafahana mifandray amin'ny tontolo tsy hita maso tsy maintsy tonga teo amin'i Jesosy Mosesy sy Elia fa maninona ny tsy Abrahama
maninona tsy Jakoba na Isaka nareo patriarika ohatrany Josefa fa nahoana Elia sy Moïse ny antony Elia tsy nandalo fahalovana fa niakatra velona Elia tsy nandalo fahafatesana fa nakarina velona Mosesy dia voalaza fa nandalo fahafatesana kanefa mivatany dia nandran'Andriamanitra anjely amin'ny Joda toko voalohany 9:7 dikan'izay naniraka Andriamanitra fananganana ho an'ny Moïse satria raha ny fahafantarana azy tsy hitany fasan'ny Mosesy manomboka androany ary Mosesy koa tsy afaka andevo tena zany ny ady varotra ny devoly ny amin'ny tenan'ny Mosesy fa tsy leken'ny anjely le izy dia tamin'izao tsy hita izy hoe aiza nandevenana azy ndika naneo Andriamanitra ny symbole ny fitsanganany tamaty tamin'ny alalan'ny Moïse zay le tandindro ny zavatra ho avy ndika matoa joro teo amin'ny tendrombohitra ao matotoko 7 Moïse natsangana izy dia isa velona fa afaka nakarina koa fa ny fiakaran'ny Moïse tsy hita fa mety mangingina mila manaraka tsara tsika Jesosy mantsy Andriamanitry ny velona fa tsy Andriamanitry ny maty noho izany Elia sy Moïse satria nahafapo an'Andriamanitra ny ministeran'ny Mosesy nananda izy raha tamin'ny farany nijija fahafatesana ihany izy fa natsangana tsy misy nanatrika nandevenana azy ary tsy misy afaka milaza fa mahalala an'izany ary dia fantatra fa nivavaka dia manam-pahefana analavirana anao amin'ny endrim-pahafatesana rehetra azo lazaina fa Mosesy sy Elia dia samy olona nafenin'Andriamanitra tsy nandalo fahafatesana mitovy amin'ny olombelona rehetra Jesosy Kristy zany maty fa velona indray dikan'izay mampamonjy azy samy olombelona zany afaka ny aina amin'ny tontolo tsy hita maso na Moïse na Elia na Jesosy niakatra any an-danitra niaraka tamin'ny tenany fa tsy hoe maty izy dia ny fanany niakatra dika fa teo amin'ny tendrombohatry ny fiovany endrika io tamin'ny alala mivavaka dia tsy natao hiaina amin'izay fampahoriana lalovan'ny olona zay olona hoentin'Andriamanitra mahita zay hitan'Andriamanitra mihoatra noho ny olona ao azavaiko miady ny fanan'Andriamanitra ao anaty vavaka ampandresy ianao amin'izay fanoherina rehetra misy rehefa mivavaka ianao zany dia le communion ifandraisanao amin'Andriamanitra ao anaty vavaka iny ahatonga an'Andriamanitra hiady ny adinao zay tsy vitanao mambavaka fahefan'Andriamanitra reny manam-pahefana iantsolokafa any amin'ny lasa zany hoe eo amin'ny toerana ahafahany mifankahita amin'ny olona mbola eto ambonin'ny tany ary ny zavatra mahavariana dia zao tao anaty vavaka Petera no nisokatra ny masony nahita hoe Mosesy sy Elia nefa Jesosy tsy nidina akory ny teny hoe io Mosesy io Elia Petera fa mbarisa aminy fa zao voaniseho Mosesy sy Elia tonga dia hain'ny Petera Moïse io Elia io nefa tsy teo Petera tamin'ny andron'ny Elia sy Mosesy midika fa ao anaty vavaka sokafan'Andriamanitra ny fanahy amin'ny Petera alala zay zavatra tsy fantany tany aloha ka ny olo mivavaka ihany no afaka manana ny vision an'Andriamanitra afindra an'Andriamanitra amin'ny olona sokafan'Andriamanitra ny vision an'ny apôtra ahita zavatra mitovy amin'izay hita an'Andriamanitra tao anaty vavaka no nisokatra mason'ny Petera nahita Mosesy Elia tonga dia fantany ao anaty vavaka zany tsy natao ahita zay hitan'i Jesosy ry zareo fa nisokafan'i Jesosy tao anaty vavaka ny masom-panahiny alalan'i Mosesy sy Elia mitovy amin'ny lehilahin'i Jesosy amin'ny Mosesy sy Elia zavatra tsy noeritreretiny lasa voarahiny tao anaty vavaka ka androany ianao tonga eto aninona hivavaka noho izany mety tsy eritreretinao akory androany ho sitrana no fa miala eto anao tonga dia sitrana ohatran'izany koa ny fanafahana sy ny fanovana zavatra tsy takatry ny sainao efa manomboka miasa Andriamanitra ao anatin'ny taona jobily Andriamanitra manao opération na toe-po le toe-po mafy be tsy mety reny hovain'Andriamanitra tonga malemy feny fahatsarana le fiaina tsy milaminy reny ho alamin'Andriamanitra araka ny sitrapony zavatra tsy ampozina nitrangy eto androany mety tsy eritreretinao mihitsy ho afaka ianao androany fa mivoaka eto amin'ity fivoriana ity fahasalamana no entinao moty fahatsarana no entinao moty voninahitr'Andriamanitra no entinao moty fanovana no entinao moty amin'ny fomba tsy takatry ny saina tafavoaka ianao zarangatsy mare amen n'olona mino manokatra vision mivavaka mampahitanao ny tontolo tsy hita maso manomenao fahafahana amin'ny fe
zavatra tsy takatry ny saina be deabe jesosy teo izy am'izay andriamanitra ity zanako malalako izay sitrako izy noenoy ao anaty vavaka andriamanitra ny maneho fa manome maso mihoatra no eo anananao io miaraka aminy zareo ihany koa fa petera tao anatin'ilay fahalalana ny Mosesy sy Eli zay tena mazava tsara tsisy présentation fa tonga dia izy no tena Mosesy sy Eli ireo teten'andriamanitra hoe mahalala zava-panahy mihoatra mandritry ny vavaka ianao zany ianao tokony zavatra misokatra amin'izay hoe rehefa hivavaka dia tokony ohatr' izao ny fitondrantenako sy ny toepoko manoloana ny fionako amin'andriamanitra eo amin'ny tendrombohitra mbo-piona ny vavaka dia vao tonga eo zany anao dia tonga dia mieritreretra hoe miova androany misy zavatra tsy maintsy hitrangana izao androany dia tanareo ny anjoba hoe zay aiko no hitranga ary zay atahorako no miseho tonga dia manahiny alohan'ny fotoanan-dolina tsy maintsy isy zavatra hitrangana eo ataon'andriamanitra manahy tsara dia vao fitaka ny devoly satria izay zavatra ahinao dia hitranga ary zavatra atahoranao dia seho ka ny vavaka dia manokatra anao amin'ny fahalalana zava-miafina sy zava-dalina momba an'andriamanitra matoa zany tsy manam-pahalalana ianao dia tsy ampivavaka zany no mahatsara anao mahalala tsara ny zavatra ilainao ao anaty vavaka mivavaha ianao mba hisokatra halala tsara an'andriamanitra amen ho amin'ny fisokafana ara-panahy amin'ny lafin-drehetra zay tian'andriamanitra hiovanao ao anaty vavaka esana saina fa zay zavatra tiana hovain'andriamanitra ao anaty vavaka aza esana saina aza maka ny toeran'andriamanitra fa mitoera eo amin'izay toerana mapety ianao avy amin'andriamanitra mba afan'andriamanitra miasa manatanteraka mihoatra noho izay ilainao eo amin'ny fiainam-pandalovanao eto ambonin'ny tany io hita teto fa tonga etaeta tao anatin'ny petera amin'izay ny hoe andao anao laitelo satria tamahana teo mpivavahana i petera hitanareo mampialina ny satany adama fony izy mbola tsy lavo fa rehefa lavo tsy nitsiriritiny akory ny fiainana satria eo ambany vahoany amin'izay zakany amin'izao jereo fa misy kristianina tsy mampiotsona ny devoly tsony koa satria lavolava fantatry ny devoly hoe mbola azy dia tsy mampiasa saina azy mahazo mitory mahazo mampiasa ositra mahazo mihira fa tsy mahakasika an'andriamanitra fa devoly tsy tahitra tsony koa nahoana satria tsy tratranao ilay fiainana hahatonga anao tsy hitovy amin'ny devoly raha mbola misy zavatra hitovizanao amin'ny devoly dia tsy azo hain'andriamanitra anovany zavatra rehetra momba anao mihaino tsara ve ianareo noho izany ao anaty vavaka tsika mila mandroso dia zavatra fantatsika efa devolovolo kely elana daoly ataovy amenina moa raha tiatsika nahita an'andriamanitra mirehitra eo amin'ny fiainantsika ao anaty communion zavatra hitranga amin'ity taon'ity tena mampitandrina anao tena zaloha zany tsy hoe mampanantena anao an'ity tany ty ako fa mampanantena ny fiasan'andriamanitra eo amin'ny fiainanao ao anatin'ilay fahatsaram-piombonana fa izy surprise tsara be dehibe zay ny ralia tsy eny amin'ny fitoriana fa ny ralia manaraka ny olona manana ny toe-panaraka an'andriamanitra dia ho tanteraka aminao tokoa le hoe ralia de miracle ny eo tsy lany ny eo tonga ihany ny eo tsy lany ny toy vakana le izy ny antony dia tsotra jobilio anao titonty averiko jobilio anao titonty averiko jobilio anao titonty ataovy amen halleloia zay ny mahatsara antsika vita vavaka sy fadikanina miramirana be mihitsy ny endrika eo tsy hoe hinan-kanina akory fa finaritra ny fonao satria miasa andriamanitra firy zao mifaly androany hoe kana hoe jobilio azy ty taon'ity fa tsangany hoe tanany olona zay tena faly fa jobilio anao ty taon'ity tao voatrao mba ho hitako tsangany amin'ny toerana misy ianao tsangany amin'ny toerana misy ianao tao vitan'andriamanitra ny fonao hoe ty zay jesosy eo halleloia faly zay jesosy faly ny fonay satria fantatray fa ianao mampiombona anay amin'ny alalan'ny fananao masina ao anatin'ny fanahy vavaka atao feno vavaka foany zay atao feno vavaka amin'ny fiainanay satria fantatray fa rehefa mety ny fiainam-panahinay ka tanteraka le endrika ao dia miseho le famirapiratana andriamanitra famirapiratana eny amin'ny endrika ay
taklay endrika Jesosy namirapiratra teo am-pandolehana mahagaga fa ny lohalika no forotra dia nitava amin'ny mamirapiratra ohatrany hoe mipetaka amin'ny prise dia mirehitra ny jiro ao anaty fiombonan'Andriamanitra misy takalo tsy hita maso anamboaranao ny olona ao anaty hifanaraka amin'ny endrika ao ary zao ny faran'izao ny andro tena tokony hitandremana hifatratra satria no nilaza hoe miambena miambon'izay mamantatra tsafidiny zavatra rehetra fa tsy ny zavatra rehetra ny mahasoa halleloia fa misy zavatra ohatry ny mahafinaritra zany nefa tsy eo amin'ny sitraponao mampianarana hiambona isan'andro satria efa mbiakaiky ny fotoana ifankahitanay aminao raha oharina tamin'ny fotoana voaninonay halleloia tabatra amin'ity marainty mba fantatro ve fa Jesosy mihevitra anao nitanjon Jesosy amin'ny fampionona ny fiangonana dia veriko indray mifalalantsika fa tsy leto tany mandrakizay tsika fa ho avy ny andro anovanantsika vetivety hitafiny tsy fahalovana ary ho ao aminy mandrakizay tsika teo izy Paoly zany ozy izy matovy mba hifampionona nareo ary efa mipetraka ny lanjany mandrakizay dia variny ianao hoe na Paoly sy Silasy azy na nadiny fa fonjany eny nampidirana azy ary any amin'ny toerana faran'izay ratsy ny eny ampovoany zany amin'ny toerana be kongona indrindra ary amin'ny toerana faran'izay maizina indrindra fotrany tsy resy hita soritra teny amin'ny tarehany izy mirahalahakory alohan'ny ampidirana azy ao ny fisiny zany ho sakana tsy dia rany an'Andriamanitra ny antony voavoatra loatra ny sainy sy ny fiainam-panahiny alala fa tsy tia mandalo vetivety tia ny fiainana fa manana ny tsara lavitra voahomana izy ao amin'ny ray noho izany tsy sakana raha mbola manam-pofinaina izy ahatonga azy tsy hanao ny antom-pisiny hidera sy hanome voninahitra ny pahary azy fa rehefa nisaotra sy nidery ireo ary tsisy vesatra tao aminy dia nietsika Andriamanitra nanozongozona ny fanamban'ny fonja fisokafana hafahafa no nitranga satria tsy nilaina intsony no fanalahido ampiasaina anokafana na ny fatorana na ny varavarana fa azo ny satana atelina mandrakizay ny lakile mba ho very tsy hita ntsony hoe ao mandrakizay ianao fa tsy afaka nakana an'Andriamanitra tsy hanao ny ataony satana amoahana ny olony amin'ny fotoana ahitan'Andriamanitra fa mijoro ny zanany amin'ity toty aza vela hisakana atonga amin'ny fiakofanao tsy ho tanteraka eo anatren'Andriamanitra aza kondisionnena amin'ny hoe mety ny zavatra rehetra dia mitsiky ny endrika ao rehefa tsy mety ny zavatra rehetra dia ohatra miketrony ianao tadidio fa ilay Andriamanitra mahafantatra ny farany hatramin'ny voalohany no efa nilaza fa taonjobilo anao titony ary satria izy niteny fa taonjobilo antsika titony ity izay mahalala dia ohatra ny Paoly sy Silasy koa fatany fa tsy ho voasaka ny zavatra hita maso Andriamanitra rehefa hiasa va ho fatorana izy rehetra va ny varavarana rehetra ary mahavariana tsy tonga dia nitsoaka ry zareo fa mbola afaka nanana fo madio nanantona ny mpiambina ny fonja
tenteny aza mbola mandeha lofizay ne ety ihany tsy mafy aminay ne le janona tao hoe ary tsy mandaran-kinona aminao zay nanotazonao toly aza ny lakile fa aza mamono tena aloha hoe fanaperana ny zavatra mitranga fa reto zay rehetrrehetra ary nahavariana voafehn'le hetsika Andriamanitra dolo nangatra rehetrarehetra ambiny azy satria izy Paoly hoe mbola reto dolo zay rehetra zany hoe tsisy nitsokatra amin'ny gangy sara voafehy daholo ao anatina tonjobily fijoroan'ny olona anankiray ambabo-olona manaliny ary re olon'ireo azonon'Andriamanitra ao anatin'ny fijoronao zay ny mahatsara ny fijoronao modely rehefa modely ianao dia baiboly miveratra mety misy olona mamaky baiboly any antranony dia jereny tena tsy azoko mitsy dia korintianina faharotoko fa zao andinina fa zao ty rehefa tsy azo izy mijery ny fiainanao azoko amin'izay ke dia korintianina ohatran'izao rehefa mijery ny fiainany ihany na ako satria nitoy le baiboly tsy azonao ny révélation amin'ny fijoronao ny ameno azy anatin'ity fimbonan'ity tsika ho fahagagana iainantsika fiainana hafakely latabatra androany ananatsika tomboka sy mpiombonana ao anaty vavaka feno firaisana amin'i Jesosy ko androany Jesosy manantona anao zay tonga izay mijoro eto fanatrehanao mandray ny mofo fona ny ombona aminao araka ny tenina hoe tamin'ny alazainy amadinao dia nandray ny mofo ianao dia rehefa nandray mofo ianao dia mivakinao mitoy tia ny tenako sady mivakinao mofo zay vakina ho anareo so natao ho fahatsiarovana misorazy taka izany koa ny kapoaka manambara ny rahan'i Jesosy Kristy le raha ny fanekena vaovao zay nalatsana antsika ho famelana ny elontsika naotsika isy oatra azy ny vontsika manontolo fa ny fahafenono'ny fiainana dia eo amin'ny mofo sy ny ranom-boloboka izay maneho ny tenany sy ny rany ho fanekena sy fampatsiahivana atsika fa ilay mpanasitrana atsika dia mahay mamela eloka atsika ary mahay mitahiry atsika sy mahay mitonjobilo atsika misorazy misaotra Jesosy misaotra ny amin'ny fahafenoany fitiavanao anay misaotra fa tena fitiavana mandrak'izay nitiavanao anay dia zany namparetanao famindraponao taminay misaotra fa androany indray dia miaso ny fiainanay foana ianao ary mamisy tombo-kase eo amin'ny fiainanay ny fahafenony ny atao hoe fahatsarana miaraka aminao Jesosy nofotrao ny tena fihinana ary ndranao ny tena fisotro raiso ary hano zao natao ho fahatserovana fahatserovana ny famonjena fahatserovana ny nahafatesanao fahatserovana ny tsangananao sy ny iverenanao aoka androany Jesosy anapahatsapana ny rehetra lanja ny zavatra ny hoaniny amin'ny mari-pamatana sy fanambarana voaray eo anatin'izany raha misy olona eto androany manapahatsapana hoe mitondra pahapahafatesana ny fiainany ao nataovy zany na inona zavatra tokony ho soloana ny anatiny fantatra fa tsy fanaperana ny tany Jesosy fa fantatra koa nefa fa afaka mela marika ao anaty kasika ianao anasitrana ny rofo rehetra anafaka ny fanaintainina rehetra anaisotra sy ampanjavona sy zavatra tokony hisorona rehetra halleluja satria fantatray fa raha ho avy enoka iovy zay momba anay izay miserana eto an-tany ve tsy vitanao manao azy fa raha mbola ilainao ty tranolay ity hitoerana mandra-piverinao hatsakano zay misaotra Jesosy teny amiko Andriamanitra misaora azy fotsiny amin'ny fanasitranana misaora azy ny amin'ny fanafahana misaora azy efa mikasika amin'ny fiainantsika tsirairay avy izy ny fanasitranana ny fanano ny fanasitranana ny ainao ny fanasitranana ny tenanao no rofo rehetra halleluja raha iverina izy ho fafany ranomasina rehetra eny amin'ny tara ary tsisy fahafatesana intsony fandroany eny an-dalam-piomanana izy ny fandrovananao ary manomana izy amin'ny alalan'ny fiombonanao aminy dia ataovy azo antoka fa zetra tokony hovanako dia hovainy ho avy ny andro
fiverenanao eny amin'ny rao ny lanitra ny misinandra ny famonjeny natolotrao tsy tomany ao tsy angaiai fa fantatro fisanjany ao efa voasoratrao amboky ny fiainana fizao efa natsangana Sisi alinitu na fafa tesana
Alleluia. Mazotoerana vetivety a dia miomana ihany koa ny amin'ny iaraban'ny mpanompon'Andriamanitra tsika rehefa avy eo araka ny fanentanana omaly a atao izay ao am-ponao tsy atery ilay izy fa fifaliana avy ao anaty a dia manantanteraka an'izany ny tompon'andraikitra ny amin'ny fanaovana ny fandraisana an'izay ao anatin'izay a miarabanao tratran'ny nahavitany fifadikanina. Alleluia. Tena marina fifadikanina examen blanc fa ny tena examen dia aoriana fifadikanina satria efa hitan'ny fahavalo daholo fa tena mifantoka be tsika nandritra ny 12 andro dia tsy voakitikitika fa zao rehefa mihinan-kanina tsika vao mila mitandrina bebe kokoa. Amen. Zao tsika vao tena mila mitandrina dia mino fa efa madio tsara daholo tsika zao fa mba fanentanana kely ho antsika mitondra zaza sy ho antsika zay tsy maintsy mihinan-kanina ato amin'ny marina fa efa misy sakafo tsy ny mofo ihany ny veloman'ny olona fa ten'Andriamanitra nefa misy tsy maintsy mbola mihinana ato amin'ny toy fiangonana rehefa tsy maintsy mbola mihinana dia mba tsy lotona le trano a fa mba ezahantsika poto-mofo zay mety potipotika zahatra rehetrarehetra ka mety tsy ilainao dia entina manaraka anao a dia tsy ariana any ivela raha misy fanariana azy ao dia ao fa tsy ariana eny amin'ny arabe koa fa ariana any trano any amin'ny raha misy poubelle any aminareo mba ezahana zany satria mba tsy maloto loatra ny toerana zay nidirantsika ao anatin'izay lafin'izay. Rehefa avy eo mbola misy fiarabana amin'ny pasteur dia manarak'izay fotoanan'ny tanora rehefa avy eo dia ho an'izay tanora rehetrarehetra za manokana za mbola tanora fa zany manatrika an'le fotoana fa tsara be le izy tena tsara be lasa miaina 20-30 taona eo rehefa miaina an'le izy dia zay zao manontany firy taona zay paster io tsy problema anao zany fa manatrehan'le fotoana fotsiny. Alleluia. Problematsika dia fifandraisantsika amin'Andriamanitra. Amen. Amen. Ya dia amin'ny herinandrotsika sekoly efa eo mpanompon'Andriamanitra tsika tehaka mafy be aloha efa eo mpanompon'Andriamanitra dia mba misy sekoly koa zany tsika mba miaraka aminy. Latsinainy manokana sekoly mpamana olana talata sekoly mpanasitranana ary larabia sekoly tokantrano sy dia ho avy eo koa mpanompon'Andriamanitra anankiray tsy hitantsika ela be dia ny zoma moa eto ny fotoanantsika amin'ny 4 sabotsy tahaka ny mahazatra ihany. Alleluia. Dia manarak'izay ihany koa azadino misy asa fanompona foantsika mila saintsaintsika raha mbola tsy ho avy ny tompo dia mba maniry tsika mba hoe amin'ny toerana mba hoe efa fixa ny centre zay efa mino fa anem-pontsika tsiraray avy any mety hoe olana kely aminao satria ty zavatra ty zao ny testen'ny tompo ato amin'ity mois de janvier ty tenen'ny mpanompon'Andriamanitra eo zay aiainao dia miseho zana dia mpanompon'Andriamanitra dia ny aiai hoe lava be le mois de janvier dia tena lava be tokoa le izy tak'izay tsy niteny an'izay fa lava be aloha le izy zany tsy hoe vavolombelona zany fa mila tandremana zany ny zatra tenentsika fa na lava be le mois de janvier dia saintsainy ny centre. Amen. Vavalo raha ohatra ka mbola tsisy azo omena ianao eto ambafaka ny olona manodidina anao hoe raha tsy manana tompo ataovy mba manana aloha ny hafa fa avy eo hanana ihany dia mba
tompo mahafantatra ny aneponao dia ho tanterahany zany dia zay ngambany ny HVK Livent Sajadino misy foana mialohan'le avy tan'le fanatazana an'le fanomezana ngamba afaka tonga dia ivavakatsika ny amin'ny fanatitra aloha satria milentsika mivavaka ndao tsika hitsangana dia ahinjiro telona ny tananao. Andriamanitra rainay amin'ny anaran'i Jesosy miresaka aminao zay androany mahafantatra ny asarobidi ny fiarahana aminao dia androany zay te hisaotra anao ny amin'ny zahatra rehetra izay nataonao misaotra fa tonga eto aminay ny mpanomponao misaotra ihany koa fa afaka nantanteraka izay tokony tanterahany zay amin'izao fanatrehanao zao satria ozy izy ianao asa tonga foana eo amin'ny fanatrehako tsy mitondra fanatitra ny fonay ny fanatitra voalohany nomenay ianao dia manaraka izany zay mety vola amin'ny karena zay avy aminao ihany nefa zany saotra tompo saotra anao zay ny amin'ny zahatra rehetra tsy takatry ny saina tahiony tsirairay avy dia ho voninahitry ny anaranao ny zany ho anitra kasitrahana dia makasitraka ray amin'ny anaran'i Jesosy amen. Andao tsika hitehaka mafy dia andraisantsika ny mpanompon'Andriamanitra. Halleluja! Faly anao sa tsy faly? Halleluja. Andao tsika hitehaka mafy tsara ho an'i Jesosy Araka ny fandaminana dia anio isika no anatanteraka ny fiarabantsika ny ray aman-dreny atao trano pasteur Adolphe sy pasteur Mama Viviane ny amin'ny fatratraran'ny taona vaovao. Tsika hitehaka mafy tsara ho an'i Jesosy dia manasa ny pasteur sarehetra izay manatrika eto mba hiakatra amiko eto sy ny pasteur izay manatrika eto dia ny solotena keo avy amin'ny radio sy solotena avy amin'ny komite ny tanora mety hogakinareo mety nitsongaina manokan'ireo satria ny sampana rehetra ambiny dia efa misy pasteur tompon'andraikitra mirepresente azy dia manasa an'izay voantso ireo mba ho avy etona hiakatra hiaraka amiko eto fotry ny ireribea eto tsisy mpanohana sotra toko ary araka ny fampanantenana hatramin'izay ny rahantsika dia satria mbola tsy nanao 5-4 miaraka tamin'izy mivaditsika dia raha voavita ny fanolorana ny valopy dia ho an'izay teanao firy aloha ny teanao miaraka amiko sitsika satria vitsivitsy dia ho atao ihany le izy. Alleluia. Dia iara-ioraka antsika mpifaliana arezany olona vangina ndray mandroso izy mivady zafady tena tsamboatra indray hoe aizako hoe dia mbola tsy hita indray hoe androana andraso aleo fozety boranga voalohanteny dia mitodika ho amin'ny ekipa rehetra any an-dafy zay nikarakara ny natongavany pasteur mivaditany natotosany séjourny zareo sy ny zavatra rehetra dia misaotra anareo be dia be zany tsika hitehaka mafy tsara ho an'i Jesosy misy piraitapo amintsika be dia be any nampiasa fo nampiasa fitiavana amin'ny fikarakarana ny ray aman-drentsika nadre séjour tsy hay ntsakasitraka sy saotra anareo satria mino zay fa toy ny aty Madagasikara ihany ny fatsapan'izy ireo tamin'ny tonga tany an-dafy ary indrindra efa niverina ry zareo. Halleluja. Endry havana manaritra ohatran'izao fotoana izay le émotion zavady tsisy raha maso androany ka efa nesorina
manaraka ohatran'izao fotoana zao zay ry izy mivady sy ny ankizy a satria ny fampiarabantsika farany dia tamin'ny krismasy mahagaga mety eo nisy ihany koa ary moa mety tsy afaka nanatrika teny noho ny amin'ny fandaminana fa androany kosa dia miaona soamantsara tsika zay isorana tompo fa tanteraka soamantsara niraka zay nampanaoviny tomponareo a tany apita vita ny taona nanomboka ny taona vaovao a dia androany no miaona isika ary androany no mitondra ny teny firarintsoa avy amin'ny solotena eto amin'ny lapiazo ireto a avy amin'ny pasteur sy ny sampana rehetra avy amin'ny ekipany radio ekipany tanora ary indrindra ny mpiara-manompo rehetra zay zanakareo amin'ny Kristy Jesosy ampinoana zay manatrika etona zay manaraka any amin'ny direct tany a rahabaina tompoko natratra ny taona vaovao ary mino zay fa ho fitondran'Andriamanitra hafakely no isehony eo amin'ny fiainanareo indray ary tsy hoe ho taona vaovao fotsiny fa ho taonjina ho taona tsara ho tao mpitombona ho tao mpandrosoana ho tao mpahatsarana ary mety hoe misy ny jobily iarahantsika fa mino zay fa amaray aman-dreny anay anareo dia mirary sy maniry hatrany zay fahasalamana tsy mahazo marary nareo tompoko zafady indrindra tsy mety mihitsy tsy mahazo marary ary raha sendra mandeha dia tsy mahazo ela be fa mahazo mandeha aty ela be aleloia dia mirary a ery sy tanjaka tompo ame fahendrena hatrany satria tena mora mitaizana tena hitanay mihitsy zany tena miaraka ny fanampiny tompo misava nefa anatin'izany fantatrefa misy zavatra be dehibe mamorotra tongotra sy lohalika ho anay nareo satria nampifandraisin' Jesosy ho ankohona naraintsika tao anatin'ny hazakazaka miala ny ranomaso amin'ny lalan'i Jesosy miarahaba nareo ary araka ny fanao moa tsy hoe tsy manana nareo matoa manome zay ary tsy hoe afaka hividy ny zavatra mety hoe apetraka Andriamanitra eny an-tananareo sy ny ambavanareo ho anay tsy voavidy zany satria avy amin'i Jesosy ary mahaimaim-pona kanefa kosa mahatsapy zay hoe ahoana moa tsy hanomezana an'izao couple matô tabe zao marina n'izany tonga mierina ny taona dia fampijerijery fotsiny tsika ve fa tsy maintsy misy kosa mpahafatsiarovana satria rehefa tonga ny tompotaona toy izao dia tsy maintsy misy ny ray aman-dreny zay arabaina ary tsy maintsy misy ny zanaka zay miarahaba tany Jesosy indrindra tompoko ny tompo ampitombo ino ny zavatra ao anatin'iny daholo merci paster ary satria tsy tafaraka tetsika tao anatin'ny sio aleluia aloha tao anatin'ny fifondrana taona vaovao dia mahafaly anay niara ioraka iaraka aminareo anao an'le hoe bonane orakoraka ho an'i Jesosy halleluia ndao tsika hivavaka ho an'zareo satria zany toerana ray aman-dreny sy toerana mpitarika zany a tena mila fifampivavaka be daholo le olona tsy nareo ve tokony hivavaka ho anay zay efa mivavaka ho anareo foana fa nareo koa vava ho anay ndao tsika nintsitra tanana dia hivavaka tsika tompo ao reo ny mpanomponao zay napetraka ao sy nitendrenao ary natsanganao ho ray aman-dreny ampinoana ho anay ho an'ny asa fanompona ho an'ny mpiara-manompo rehetra zay nataonao ray lalana dia mankasitraka anao zay satria ianao no nampisy azy ireo ary ianao no mita azy ireo mivavaka zay a tena ho taona vaovao miaraka amin'ny fisehonao vaovao miaraka amin'ny famindrapo vaovao miaraka amin'ny fitahina vaovao miaraka amin'ny fahasoavana vaovao miaraka amin'ireo karazana fisehom-panotronona vaovao eo
eo fiain'izy ireo ny ilariana tompo ianao ampaela ny andro iainan'izy ireo ambarapatonga ny fiavianao sy ny fiverenanao eny amin'ny raha hoanylanitra ta io izy ireo jesosy a ny ankohonany a na ny eto toerana ny any ampitan-dranomasina zay rehetra programa homaninao amin'ity taonyity amin'ny fampiasanao azy amin'ny anara mahery jesosy kristy iverina masina sy manankely avy nazareta amen tiaka mafitsika hoan jesosy manarak'izay dia za zany mbola tsy narino a za no misolo tena miaraba ny anaran' jesosy a zavady tompoko a maika avy anaran' jesosy a avy amin'ny tanora ara-piankonana bisou amin'ny fofeny fankasitrahana ny oentinay maneho fisaorana an'Andriamanitra ny aminareo ary ty tena avy any-poko a tena fiaira amin'i Jesosy a tena mirereny amin'i Jesosy any amin'ny fisinareo tena tsapako hoe nareo miteny hoe mafy be no mitaiza sy tsy natsapa hoe nitaiza toko fa tena miara taizany Jesosy daholo tsika fa zavatra tena fifaliako ngeza be a ny fomba isehon'Andriamanitra ho fiainanareo koa na ao anatin'ny ministera na ho fanompoana tena tsapako hoe mpanompony mahatoko koa nareo dia mpitiavana feno a ndao ity tanina mafy be ho antsika tsirairay avy amen tena sofanareo ny teo sofanareo tsirairay avy mitendren'Andriamanitra teo a hiara hiazakazaka ty taonty a ny taonjobily efa hatramin'izay a nanomboka nanompo an'Andriamanitra teny andalina teny a mety nisy déviation efa nifonako tamin'ny fiangonana hatrany amin'ny télévision sy ny radio amin'ny karazana fampianarana sy zavatra ohatr' zany tamin'izany namenatra aloha le izy tsy mora fa rehefa nitenenin'Andriamanitra le izy hoe ty tsy izy a reto tsy izy a reto tsina mafy be satria efa nahita fita ao anatin'le filazao tsara tamin'izany fa nandeha ny fotoana nandeha ny ora rehefa nihaino an'Andriamanitra nanomboka tamin'ireny confinement reny nanomboka niditra amin'izay ny navesatra le poara-panahy nantsian'Andriamanitra n'le filazao tsara mandrakandroany zay noko hoe tanjosika rehetrarehetra era fiveriny Jesosy ty ifankahita amintsika ary olona araka amin'ny fony daholo mission farany tsy vidy eto tany fa ny fiafarana mission rehefa miverina izy dia mifaniriko a ny ainatsika sistratsika n'izany mandram-piveriny dia misaotra nareo ny amin'ny fitiavana amin'ny fahatserovana misaotra pasteur misaotra mimpiandraikitra misaotra ny mpidera rehetra ny musicien tsy haiko hoe ahoana ny tokony atao fa ohatry mieritreritra ihany amin'ity volana ity hoe raha sitrapon'Andriamanitra mba ho am-poko a asiantsika fiarahana mahafinaritra kely le mandeny ho an'izay tsy afaka tamin'ny 31 moa tamin'ny 23 dia tena ho ataontsika mpifaliana irana miaraka amin'ny rehetra le izy dia tena ho an'i Jesosy moa voninahitra fa ao anatin'ny fo zany a dia alleluia zavatra tsapako mety mba te araba anareo mivady ankeo reto solo tena miaraka amiko reto a dia sady tiaka mafanjy tsy hoe za rery fonana amin'ny tompo fa dia mangataka ny pasteur sa iaraba hosolo tenany rehetra mandrosy tompoko a angambany anakara ihany fa ny anamba anankitelo a dia anatina fekira mafinaritra be feno fifaliana aoka zay rehetra fany iorakoraka hoe halleluia
sy firakoraka mafy eo an'andriamanitra mbola misy zavatra atao tonga direkta okera miakatra leoanjota zafady tompoko ndao sika fiderana kely anakiroa dia tsodrano ary tena feno loatra mifoky dia ndao sina fiderana kely roa any mety fiderana kely roa dia faranatsika mitsodrano Alleluia! Da hitehaka mafy tsika. Lao menany. Alleluia! Misy olona faly ve? Da tsika hifaly amin'i Jesosy ary. Alleluia! Tenenao tompo misandraty! Alleluia! Snifana pa
jesosy a eo antsika rehetra
oko libre ianao andro nanome voninahitra n'andriamanitra fa fany amilanitra ny tanao dia ataovy libre mihitsy ny anatinao aza vela izy vesatra mihitsiny taovy malalaka tsara ny fanandratanao an' jesosy fa mpanjaka ny mpanjaka ianao tompony tompo tsy tono anaranao mandrakizay ny fiandriananao misy andrata dia manjaka eto anivonay dia ka ny olonao atsapa fa teto ianao androany miseho foana an' jesosy tsy avelana ianao raha tsy eo amin'ny fiainana isan'andro zay ny milanao zay ny tsy mety ny fiainanay raha tsy eo ianao misotra ny amin'ny fitondranao voninahitra ny eo anao reny mandrakizay raha isy nitsodrano zay tononiko amin'ny anaran'i jesosy hitanareo anie jehova ka hiaro anareo ampamirapiratra ny tavany aminareo ny jehova ka mindra fo aminareo ananatra ny tavany aminareo ny jehova ka menareo fiadanana amin'ny anaran'i jesosy kristy avy any nazareta amen ataontsika ity tanana mafy amin'ny tompo mariky ny fifaliantsika halleloia zareo fahasoavana fa ny fahasoavan'andriamanitra ny mato izao fa ny fahasoavan'andriamanitra ny mato izao anareo amen filazana kely ho amin'ny programme mpiandraikitra zavatra anakiroa no lazaiko amintsika mariana zany fa ny tombony rehetra sy ny vola fafahana voaraintsika nandritry ny krismasy mahagaga dia 50 millions FMG mahery kely eo da hoe tia-tanina mafy be eo an'andriamanitra tao anatin'izany dia nisy nanome fanomezana maimaim-poana tao anatin'izany ro bie rehetrarehetra zay natao nandritra ny fotoana iny zay efa nomboantsika sady hoeny amin'ny centre Anony WC da hoe tia-tanina mafy be eo anto halleloia dia mpiandraikitra rehetra ihany koa miandry kely vetivety rehefa avy eo fa mbola misy fiarahantsika miaraka amin'ny mpanompon'andriamanitra sy le programme zany zay rany ino pasteur ya alohan'ny fampizaratsika fahasoavana dia mijanona vetivetika ny pasteur sy ny sampana rehetra noho ny amin'ny famangina pasteur atao amintsika amin'izay fitondran'andriamanitra ny fiainany vetivety sotra tompoko mankasitraka tompoko fa ny fahasoavan'andriamanitra no mato izao fa ny fahasoavan'andriamanitra no mato izao anareo 90.8